Sesa ny volana dia mbola io ianao io dia tsika hitiaka mafy ho an'i Jesosy. Fa nesesy koa ny inona moa? Ny favaratra, ny ririnina. Fa ny zavatra mahasoa ilay ririnina mampavitribitrika. Rehefa vao miala ao am-pandrianao ianao dia efa décidé ianao izay tsangana ianao mavitribitrika ianao mavitribitrika koa ianao tonga eto. Sa hoe mangatsika efa manao akanjo mafana daholo, mino fa mafana ihany koa ny fotsika ho an'Andriamanitra. Arabona akaikinao hoe fa ilay mahitanao mafana be tahaka izao hoe mino fa hafana koa ny fonao ary ho tahian'Andriamanitra ianao. Ndio tsika hitiaka mafy ho an'Andriamanitra. Soratsika Andriamanitra satria mbola mameny fiaina, mameny fafana rehetra indray atrehantsika ny tontolo andro androany. Tsy mandeha gonitsika, tsy mandeha anjambanjambany tsika hoe alao rangahy nefa izay indray aloha ny androany. Tonga indray tsy ny andro maraina. Tsy izay tsika fa misy an'ilay Andriamanitra be fitiavana sy mamindra fo ary mino fa anoro sy hitantana indray ny tontolo androntsika tsirairay avy mba ahitantsika ny voninahiny eo amin'ny fiainam-panady amin'ny fiainantsika ihany koa. Ndao tsika mivavaka sisy azy amin'ny voninahitra ny amin'ny fahatsarana, ny amin'ny fahalehibiazany tapitrohatra. Tsy misy ny azo oharina aminao Andriamanitra, tsy misy ny azo alavitra aminao Andriamanitra fa ianao ihany ilay mendrika ny azy ny voninahitra, mendrika ny fiankofana fiaina. Asan-daton'ny vavaka aoka ny fonao no anambahara ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny fikinanao aminy, fiandradranao azy, ny fankasitranao azy. Fa eo mankasitraka indrindra amin'ny anaran'i Jesosy, ny amin'ny fotoana, ny amin'ny fahavelomana, ny amin'ny toerana mbola ahafahana indray miaraka eto, miara-paly satria ianao tokoa ilay Andriamanitra izay nanao namorona anay mba tsy hiala sy hiomina aminao mandrakariva. Tanderahanao indray izany androany ary toy izay manandratra anao, misaotra ny amin'ny fiarovanao, misaotra ny amin'ny fitahinao, misaotra ny amin'ny fahasoavanao, misaotra fa ny herinao dia aseho amin'ny fahalemena. Ary tianao tokoa izay ho tonga ilay miankina sy miantehatra aminao mandrakariva. Tianao mba ho tafaray tanteraka aminao izahay, mba ho marina, tsy miova ary tsy hovain'ny zava-misy na zavatra hiainana ny fiandran-dranay sy ny fiombonanay aminao. Misaotra fa ianao ilay Andriamanitra mahatanteraka ny zavatra rehetra, ilay Andriamanitra mpamorona ary Andriamanitra nitantana ny tsirairay avy hatramin'izay ka hatramin'izao. Mendrika ny saotra, ny dery, ny voninahitra. Asandratra eto indray ianao, ilay Andriamanitra velona mandrakizay ilay masina. Anjakao ny fotoana, anjakao ny fonay tsirairay avy izay miandahatra sy mangetahentana. Tsy amin'ny fahazarana nefa tompo, fa ho amin'ny fahatsapanay lalina tokoa. Fa tsy mety tokoa ny fiainanay raha tsy miaraka aminao, raha tsy eo amin'ny fanatrianao. Ary izany no hanomezanay lanja sy hanandratanay fa sarobidy tokoa ny fanatrianao mihoatra ny zavatra rehetra. Aoka ho feno fifaliana, aoka ho feno fahafinaretana ny tsirairay avy, ary indrindra ihany koa higioka sy hiaina ny fiedanana feno avy aminao ao anatin'izao fotoana izao, ary indrindra ihany koa ny amin'ity tontolo andro ity, satria tonga eto amin'ny
loharan'ny fiainana zay dia ianao zany Andriamanitra. Tonga mifona ihany koa zay mba ho fo voavolavola hifanaraka sy ety amin'izay rehetra no heverinao anay tsara avy amin'ity anio ity, mba ho tanteraka ao amin'izany fiombonana sy firaisana aminao zany, ary ho tanolonaka tokoa hipoira ny vo tsara dia vo avy aminao, ilay vo mendrika voninahitry ny anaranao, ilay tahaky ny karapanondro ahafantaranao anay tsirairay avy hoe ianao izay rehetra dia ilay zanaka ho taratry ny fahatsaranao amin'ny fahafahanay maneho ny fitiavanao, maneho ny fahamarinanao, maneho ny fifalianao, maneho ny faharetanao, maneho ny fahatsaranao, satria ianao zany. Ary satria ianao nao tao anatinay dia okenao no ameno sy hiasa ihany koa, ampahazoaina anao atao anatinay ary avelanay malalaka zany Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy. Fenoy sy anjakaony aminay, ahafana ihany koa mibanjina sy mendrandranao dia ianao rery ihany ilay Andriamanitra velona mandrakizay. Mankasitraka indrindra anao zay Tompo, voninahitra dia ho anao rery any amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Da tsika hitehaka mafy an'Andriamanitra. Alleluia. Eo anatin'izany dia asaiko anao hitsangana ihany koa. Salamo 7:20. Salamo 7:20 no vakitsika ampavitriana ampifaliana anehotsika ny fekirantsika sy ny etaeta ihany koa tahaka ny Davida tany anefitra hony. Tsika aloha atao amin'ny efitra tranom-pokon'olona, nefa mety hoe mandalo efitra koa ianao amin'izay mety fiainam-panahinao, tsy dia any loatra no ifatohantsika fa amin'ilay Andriamanitra izay mbola naiza ninona dia afaky ny banjina sika sy anio ny etaetantsika eo anatrehany. Salamo 7:20 andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Salamo 7:20 andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra ianao, mitady ianao fatratra, mangetahetanao ny fanahy, maniry ianao ny nofoko eto amin'ny tany maina sy mangetana tsy misy rano. Toy izany nijereko anao tao amin'ny fitoerana masina, ahitako ny herinao sy ny voninahitrao, fa tsara no ny aina ny famindraponao, ny molotro hideranao. Toy izany no isaorako anao na mbola velona koa aho, amin'ny anaranao no anandratako ny tanako, toy ny vokitsoka sy tavy no avokisany fanahiko, ary amin'ny molotra falifaly no hideran'ny vavako anao. Raha mahatsiaro anao eo mpandriko dia mieritreritra anao amin'ny fiambenan'alina, fa efa namonjy ahy ianao ary eo ambanin'ny aliky ny elatrao no iobiko, mifikitramiko ny fanahiko, manohana ny tananao ankavanana. Amen. Vavaka izay nasandratry Davida tamin'ny fotoana nandalovan'ny fahasarotana, tsy nataony sakana zany, ary minao fa tsy ataonao sakana ihany koa, ary tsy menao lanja, mety zavatra iainana, mety zavatra tsy araky ny fisaina, na tsy araky ny nadrasa, na tsy araky izay mety nitranga araky n'izay nieritreretinao, fa ny Andriamanitra tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Andriamanitra ny fahalehibeazana izy, ary lehibe izy, feno ny fanatrehany. Asandrato ny vavako ao. Raha io izany tokoa no entinay maneho ny etaetanay tahaka ny Davida, tsy ny zava-misy, tsy ny zavatra iainana, fa raha mbola velonay na tokoa zay dia tsy foana ny fanantenanay, mendrandra sy mibanjina anao, ary manaiky ny hotarianao sy ny tsofoka amin'izay mety efa tianao andehananay, izorana indray amin'ny tian'io ty,
ny aminao no mampety, ianao lay fahafinoana, ianao lay fahalebiazana, ianao lay amboniny zavatra rehetra ary afaka mifeny zavatra rehetra. Aoka ianao no anjaka sy anapaka atao anatinay, ahafahanay indray mifantoka Tompo, dia aoka ny fanahinao masina hiasa mahery ao anatin'ny tsiraray avy, ahafahanay tokoa tena manandratra manome voninahitra anao amin'ny herinay rehetra, amin'ny fifantohanay rehetra, mba ho amin'ny firaisana aminao, mba ho fohy iray no iombonanay aminao. Ny mankasitraka indrindra ray io, ilay mendrika ny fiankofana fiaina, asandratra mandrakizay ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tompoko. Ndaontsika hiaraka hivavaka androany. Jesosy mbola velom-pisaorana anao ny fonay sy mombanay rehetra androany. Mankasitraka ny amin'ny fanasanao anay indray tonga eto amin'ny fanatrehanao. Misaotra fa afaka iray latabatra aminao indray izay androany. Misokatra aminao foana ny fonay Jesosy eto amin'ny fanatrehanao. Manaiky izay hidiranao antsihatra amin'ny fiainanay androany. Sokafanay ao anao ny fonay sy mombanay rehetra. Andraisanay ny fahatsaranao androany. Manaiky izay ho fantsona iasanao Jesosy. Dia averinay ao anao ny voninahitra amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ataonao. Mankasitraka Jesosy. Ianao no matoza ao anay, ianao no antony havelomanay, ianao no antony fideranay, ianao no matoza ny fiainanay tsiraray avy. Mankasitraka Jesosy. Rehetra izay sy mombanay rehetra androany. Iondrika eto anatrihanao no manaja anao ilay Andriamanitra sy mpanjakanay. Tananay, tongotray, ny fonay, ny sainay, masonay androany. Vavanay, oronay, sofinay sy mombanay rehetra androany. Ampanekenay an'ilay mpanjaka sy tompoko. Sandrata Jesosy. No ibanzinanao misufiko andrenesako ireo teninao Funai na viaminao Nivavaku Nuideraku anao Tanaku anandrataku anao Isaikyunu isaintsainaku ny falebiazana Tompo ianao antony velomako Tompo ianao no matoy izao Jesosy ianao
masoko mpanjina sofiko nandrenesako ny tenao mioroko fofonaina avy amina fofonaina avy amina vavako milerako anao tompo liberako anao sendratony tananao androany jesosy tanako no nandratakako anao tompo tanako anandrakako anao saiko isaintsainako ny fanipiazanao isaintsainako ny fanipiazanao Jesosy io ianao no matozahoa no arinao tovy endrika amina halleluia sotra Jesosy inao le tsara loatra teo fiainana hatramin'izay ary tsy miovy ianao Jesosy matoky anao foana zay androany anambary zay andatsika araka iteny hoe tsara loatra tamiko ianao Jesosy tsara loatra teo amin'ny fiainako ianao sary mbola afanay mijoro toy izao afaka midery afaka mankalaza afaka manome voninahitra ny anaranao sandrata tompo halleluia antso hoe mato no ry fampanantena
tanterahinao mankasitraka fa miaraka miky fô tsy mba ho adinoko rehefa misaina niatsaranao ny tananao tsy mba nandao ahy tsy nandao ahy tsara loatra tamikanao tsy takatriny say tianao loatra Jesosy io tsara loatra tamikanao tsy takatriny say tianao loatra ilay tufony tsara loatra tsara mihitsy Jesosy tena tsara loatra ianao Jesosy matoko loatra atsoko e matoko atsoko e matoko nore fampanantenana nore fampanantenana zay nitanterahinao tompony mankasitraka anao zay mankasitraka fa miaraka amiko foana miaraka miky fô tsy ho adino tsy mba ho adinoko rehefa misaina niatsaranao tananao tsy mba nandao ahy tsy nandao ahy zay hoe tsara loatra ianao tompo tsara loatra tamikanao tsy takatriny say tianao loatra ilay tufony tsara loatra tamikanao tsy takatriny say tianao loatra ilay tufony tsara loatra tamikanao tsy takatriny say tianao loatra ilay tufony tsara loatra tamikanao tsy takatriny say tianao loatra ilay tufony tsara loatra tena tsara loatra tsara loatra ianao Jesosy io tsara loatra tamikanao tsy takatriny say tianao loatra ilay tufony tsara loatra tsara indrindranao Jesosy mankasitraka be dia be ilay Andriamanitra lehibe ilay avo indrindra ilay mendrika dia raina ianaranao reriany zany Jesosy hidenanao zay androany anambary zay fa lehibe loatra ianao tompo tsy misy Andriamanitra dia raina fa tsy ny anaranao reriany ilay andria fiadanana ilay rainy mandrakizay ilay fiandohana sy fiafarana misandrata tompo lehibe ianao
lehibe ny tompo mba hiara-kilaza zantsika hoe lehibe ianao Andriamanitra lehibe ny tompo teneny hoe lehibe ianao ny tompo zaho ihira hoe lehibe ny tompo so ihany hoe lehibe ianao tompo lehibe ny tompo teneny hoe lehibe ianao Jesosy ianao tompo ianao lehibe lehibe ianao lehibe ianao tompo lehibe lehibe ianao tompo mandraky izaho ianao lehibe avy indrindra sy lehibe indrindra ambo ny anarana rehetra ny fiandriana fanapana fahefana sy toerana rehetra ambany anarana ianaranao avy indrindra ianaranao
sire beijija ambu nyanare nare fiantiana fanapana faifa situera nare tambanana dalla sezikian sanenara no afitina nenara no tupo nara no afitija sire beijija ambu nyanare nare fiantiana no fanapana faifa situera nare no tupo afitina nenara no nenara no afitija sire beijija ambu nyanare nare fiantiana no fanapana faifa situera nare ambanya nara mianselmi masina nifuarmi masina misandatiana masina masina mandragiza yanautiso indretununa mira wanipanzaka ile masina mandragiza yana masina masina mandragiza mianzeli masina nivuani masina misandatiana ilay masina masina mandragiza Mandragizayana masina masina mandragiza. Alléluia, tovy mafy ny tiako ao an Jesosy ary. Mahazo toerana tompoko azafady. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany ijoroako fahavolombelona eto momba ny voyage d'étude anay. Tamin'ny mois d'avril teo izay dia nanao voyage d'étude ho any Full Point. Dia tao anatin'izay dia tsy nanaiky mihitsy dadana sy nenay ny andehanako. Dia nalahelo be satria faniriko dia mba andeha hiaraka amin'ny namako hoe lavitra orany Antananarivo mihitsy izany. Dia nisisika be mihitsy dia nalefa ny dadanay sy nenay ihany. Dia nandeha aloha ny fotoana dia efa tao anaty tomobile. Dia tadidiko tampoka hoe 13 ans lasa izay niara nanao voyage tamin'ny dadanay sy nenay foana. Fa zao za 13 ans zao zany vao hoe andeha hanao voyage irery tsisy ny dadanay sy nenay. Dia
dia natsapa koa hoe voakarakara be ary fa miaraka amin'ny dadanay sy neninay manao voyage d'étude nefa ny ankizy teo samy mireraka daholo dia samy tsisy hoe tsisy mifampijery izany fa hoe samy mandeha fotsiny dia nalahelo be satria ohatrany hoe tsapako be zany hoe lavitra ny ray aman-dreny koa nefa mbola tsy tonga tany akory dia après an'io moa zany zay tonga dia mbola navita ny samusy tsara dia nilalao tsara dia apitsiny iny amin'izay tena narary be sady zaho tamin'ny voalohany natory tamin'ny tany dia tamin'ny mpampianatra hoe tena reraka dia nampiakariny fandriana ambony dia nagagana tamin'izaho le teo ambony indray arany no nandiatizany vitsika be dia be ny tanako nefa ilay toerana tena madio tsisy tokony ahitana an'izany dia tadidiko tampoka hoe nalavitra ny dadanay sy neninay ary Jesosy miaraka amina foana dia mivavaka hoe Jesosy na tsy aro dadanay sy neninay dia ianao miaraka amina foana dia mangataka fanasitranana avy aminao dia voninahitra ao n'Andriamanitra fa tena vao avy mivavaka fotsiny dia tena nahavita nandeha kely sy navita hoe mba nitafitsikitsiky sy miramirana zany araka tamin'ny namako dia nody amin'izay avy eo dia tena afaka nandeha tsara tsikitsiky tsara sady nataon'Andriamanitra nahita fahitapity kely hoe afaka ohatrany hoe niaraka tamin'ny dadanay sy neninay ihany satria niankina tsara afaka nanao rehetrarehetra tsara nody dia narovany tsara mba tsisy accident tsisy rehetrarehetra voninahitra ao n'Andriamanitra irery tiaka mahafaly Jesosy tsika témoignage manaraka voninahitra ao an'Andriamanitra nijoroko vavolombelona eto nitaiza foana tena hoe manamboatra antsika tena farany zavatra kely indrindra amin'ny maram-pianakavianany tena moa zany dia misesosie foana amin'ilay resaka hoe ny ireo zanaka ny sakafo ny zavatra ohatrany mafimafy ny fiainana sy ny rehetrarehetra dia nahazo asany tamina société anankiray izay mois de mars transport le transport amin'ny alina dia rehefa natao le transport dia nalefa ny fifanarana dia hoe 10% ihany aloha vola azonao vao manomboka dia nahazo le 10% le 10% io dia hoe amin'ny le 15 indray anao mandray dia amin'ny farany volana manaraka azo le 10% dia niasa isan'andro amin'ny alina mandra-patongany amin'ny 20 alina eo zany le asa dia nandeha ny fotoana nandeha ny andro tonga ny tamin'le 15 ahoana le vola tsy azo aloha mbola miandry virement fa tsy nahazo tonga ny farany volana mbola miandry virement fa mbola azy tonga nikatona le société tsy nahazo vola dia efa ahoana dia hoe nikatona fa tsisy volontsika fa nikatona aloha le hanina dia nandeha nijery dia tsy nino dia lasa nandeha nijery tany amin'le toerana mihitsy lavidavitra anay koa moa le toerana zany dia voatery tsy maintsy nandeha tsy nitondra tômôbila fa hoe alao andeha bus fa le hoe lasantsy ohatr'izany fa satria le transport natao ianao miantoka an'le vola mihitsy aloha zany satria tsisy dia lasa nandeha efa alina be avao nijery tany jerevako tsy misokatra tsy mijery tsy mirehitra tokoa le jiro miverina dia nandeha dia amin'ny maha olombelona ny tena moa zany dia ao le fahasorenana kely satria dia ahoana Jesosy fa mba namenao asa nefa ny vola kely teo am-pelantanana indray lasa mivoaka dia lasa tany amin'le carburant tena ketraka kely tamin'izay zavatra dia nisy fotoana monmonina kely teo dia mivavaka ihany aloha mivavaka dia misaotra amin'ny fanamasina zany fa namangy teny foana ihany izy hoe tena hoe mampianatra ny tompo hoe tena tsy todika amin'ny zavatra mety fantatra sy ny zavatra mety azo sy ny zavatra tsapa sy ny zavatra miseho hoe ahoana Jesosy namenao le opportunité fa rehefa avy eo totra n'izao indray zavatra nitranga dia tena zavatra hitako tao anatin'ilay izy fitezain'Andriamanitra ilay izy tian'Andriamanitra tena hoe tsy banjina ny zavatra hoe mety efa aki hoe io misy zavatra efa mipetraka ok dia efa tsy tady tsy hametraka an'le sujet intsony zany fa efa hoe efa misy milamina eo milamina io fa efa matokan'i Jesosy efa misy efa mipetrapetraka ity dia anina tsy izay ny zavatra takian'i Jesosy fa tena hoe manamboatra ny fo dia tao anatin'izay zavatra rehetrarehetra zay nefa mifampiantso ireo mpiara-miasa rehetrarehetra andao hitory aloha tonga dia miaraka daholo dia mametraka plainte dia zavatra ohatr'izany dia tsika koa nefa rehefa hitory ange hoe société en faillite dia rehefa tonga avy eo tonga any amin'ny fitsarana dia mety izay andoavany azy io dia izaho moa niaino ndry zareo fotsiny dia mivavaka avy eo Jesosy tena inona sitraponao
dia rehefa tena nanaiky a ozy aman-tsay jesosy hoe zao jesosy mahay mame anao tsy ankina amin'iny zavatra iny any amin'ny fiainako fa ianao no miantoka reo zanak'ireo miantoka amin'ny fiainako miantoka andrehetrarehetra zay mety na omenao iny na tsy omenao tsy maninona jesosy fa misy zavatra tianao amboarinao amin'ny fiainako a dia makasitraka tena tsy nieritreritra ny lizy intsony a fa nandeha ny volana ray dia niteny le olo hoe ame vola oatra zao dia rehefa tonga le vola dia tonga le fotoana amezana an'le vola zara fa misy ny meny dia tsy le zavatra nyteneniny dia mbola fa ahoana ny tiany nomenao dia zao ny fa iny ihany aloha misy fa misy vola ho endrasana amin'ny banky dia ny antso indray izy avy eo tsy mivoaka ny vola ny banky fa tsy nahazo vola izay tonga indray izy nandeha message manaraka hoe misy vola antenaina indray ivoaka amin'izao fana fa teneniko ianao dia efa tsy taitra amin'le resaka ntsony a zany dia le antso manao pression andao toriana za sady tsy namaly endry zareo vavaka dia lao an'iny jesosy saorana ny tompo fa maly zany a maly nalefa n'le vola tonga dia nalefa ny amin'ny totalité a dia voninahitra ho an'i jesosy ao tsika teka mafy ho any jesosy atrandry faly miarabantsika voninahitra an'andriamanitra ihany io fahako mijoro avolombelona eto sy mijoro eto indray satria jesosy ilay tsy miova omaly anio ary mandrakizay isika zany rehefa manaraka an' jesosy dia mahiny teny be da be ilay teny tena iraisantsika enotsika foana hoe mila matoky an' jesosy tsika fa tsy mila mijery ny zavatra hita tsy mila mijery ny zavatra izay hoe mety hoe metraika amin'ny fiainantsika mafy mihitsy ilay izy reo volombelona eto zany dia toy an'ilay fijona volombelona tamin'ny herin'izay nataoko ny amin'ilay hoe famatsiana izay nitsahatra tany antsinanana le zany nisy fiatraikany taty amin'ny fobe taty amin'ny toeram-piasaina taty an-tanà le izy tamin'ny herinandro zany teny mpampiasa hoe misy fivoriana ho an'ny staff rehetra ny talata fa izy vaovao dia efa io vaovao io zany efa rerenay hoe ahena mpiasa sotra izany dia ny latsinain'io zany dia efa andresaka tamin'ilay vadiko hoe dada zao tsika mila miomana satria tsy hay izay zavatra iseho rapitso ny zavatra izay teneny lehibe eo fa tsika mila miomana vadiko lazaiko aminareo fa tsy pino fa za zany nijoro teo anatrehan'le izy hoe asehoko anazy fa manan'Andriamanitra dia izy hoe zao izay niteraka anakenina 3 amin'ny zanakay ataontsika hoe efa maleo tena fa mbola miantantakely hoe neny zao ampino ohatr' izao fa ny 3 kely zany tena mbola adidy be tao anatin'izay zany dia tena niteny amponina tamin'ilay vadiko hoe ninonina zavatra vaovao eo dia za matoko fa tsy arian'Andriamanitra zany tsika fa fantatrareo ihany ny hoe salaire na ONG zany tena hoe afoky zany jesosy fantatrao ny adidy aman'andraikitra fa fantatro koa fa ianao mandray andraikitra amin'ny fiainako dia tao anatin'izay zany dia tonga ny talata dia niteny teo ny lehibe hoe ahena ny mpiasa izay zany ao anatin'ny unité opération ao anatin'ny opération ozy izy ny tena betsaka no alana dia zao ozy izy iangaviana ozy izy izay olona tafajanona anao multitâche zany raha olona anankiray ianao dia mety manana tashe be da be io ozy izy tsy misy hoe manager superviseur dia tsy alefa fa ho alefa daholo fa mety vitsy any zany ny olona ho tazominy zareo fa tsisy le budget tazomana mpiasa betsaka tao anatin'izay zany dia ok tonga ny apitso satria efa njoka vombelona teto moa hoe nanangana cellule de prière izay atao ampiasana anjarako mihitsy zany ny larobian'io nitarika fivoriana nitarika le cellule dia tena zany tamin'i jesosy maraina niomana hoe inona zany jesosy no teneniko satria raha ny olona manatrika eo dia mety hoe ina fampiarezana ve sa inona no ilan'ilay olona dia ozy ny fanahy masina hoe misaora ozy izy ok misaotra zany dia inona zany jesosy nyteninao fa mila mitoetra miteninao fa tsy hoe fahaizana misaotra fotsiny dia ozy izy hoe salamo 103 verset 1-2 manao hoe misaora ny Jehovah ny fanahiko fa za rehetra tao anatiko
Nisaorana ranomasina. Dia aza misy adononao ny zavatra rehetra izay natao taminao. Dia tonga tao amin'ilay cellule de prière dia izay zany nitondrako an'ilay fotoam-bavaka. Dia nisaotra ny Jesosy, nisaotra dia le lehibe anay zany koa moa miaraka mivavaka aminay dia ohatran'ny gaga ihany izy hoe pourquoi misaotra. Dia izay zany. Ny ampitsony ny lakamisy satria zany tamin'ilay fivoriana hoe amin'ny zoma mivoaka ny notification dia mivoaka ny lista ny olona rehetrarehetra izay ajanona. Tonga ny alakamisy mifindra le ohatrany hoe ny fanahy masina indray zany satria zany izay mifandimby amin'ilay cellule de prière izy indray mitarika dia nanondro olona anankiray aza. Dia efa nitarika le ranada io izy tsy hoe miaravavaka amintsika fa tena izao ny teny hoe tsika ozy izy mila misaotra. Zay zany rehefa anaty ilay cellule dia indray mivavaka foana hoe Jesosy tahio ty ho an'izay ty zao tahio famatsiana fa tamin'ity herinandro ity tena hoe fisaorana an' Jesosy. Dia nisaotra indray zany ny fitarinana nataon'ilay ranada. Tsika ozy izy tokony hijery ny lanitra fa any tena fiainana. Dia nisaotra indray. Zoma tonga ny zoma. Inona indray zany natao? Nanondro olona anankiray indray izy. Olona io koa tsy hoe mivavaka atao amintsika fa katolika. Fa za fotsiny indrindray rehefa ampiasana fampahery temizara ireny tenin'Andriamanitra izay alefa amin'ny HVK ilay misy ilay YouTube ireny. Dia ira vavy io tena resy lahatra amin'ireny tenin'Andriamanitra ireny. Dia vavaka nataony koa fisaorana. Dia teo zany dia ndrava ilay fitaovam-pivavahana zany. Tonga ny atoandro satria hoe izay zany tsinona maraina ihany miasa rehefa zoma fa ny hariva tsy miasa fa mirava amin'ny roa. Dia ozy ny tao ampiasana hoe rehefa tsy mandray notification ka hatramin'ny roa nareo dia tsy ao anaty ilay lista izany. Ok, efa nitataina daholo ny ankizy izany. Dia izay hoe Jesosy sy valiny eo valiny fa fantatro fa efa napetraka tao am-pelantananao ny fiainako. Dia tonga zany tamin'ny 12 dia hoe ohatra mbola tsisy ihany ilay notification fa ahoana ny atao. Nefa zany le lehibe anay tsy le lehibe indrindra le représentant fa le lehibe ny opération efa mahalala. Dia nampivory anay zany izy. Ao izy fa 12 sasanareo ampivoriana fa izay efa nalala ihany hoe iza le olona any dia ok. Dia nampivoriana zany. Tao anatin'izay ohatran'ny calme be izy dia gaga be zany izay. Izao ozy izy marina ozy izy fa teny lehibe hoe ny opération ozy izy no betsaka no andeha fa raha ny zavatra ny tenin'izareo omaly ozy izy satria tamin'ny 12 alina latsaka ilay lista tsisy ao anatiny tsika opération. Teraina Jesosy. Tiako tenenina zany Jesosy mahalala an'izay ilayntsika. Tena tiako hijoroana eto dia hoe le asy fantatr' Jesosy izany fa mbola ilaiko ilay miasa. Fa ny tena tiako hijoroana vavolombelona dia hoe rehefintsika mamototra ny amintsika rehetra fa miankina amin'i Jesosy dia hanaza ny zavatra rehetra. Dia voninahitra ho anazy irery any. Hoe tiaka mafy an' Jesosy sika. Datority. Mifampitohy ilay témoignage anankiroa teo indray mahazo contrat fa tsy paye le anankiray indray misy notification hoe isy compression de personnel hiankina amin'ilay karama ve hiankina amin'ilay asa ve sa atao ohatra hifikitra amin'ilay asa izay atahorana ho votsitra fa mifetifitian'ilay ranabavy ilay izy rehefa Jesosy ny antehiranao izay mitranga eo mety foana. Amen. Tahin Jesosy tao tompoka. Hijoro vavolombelona ny amin'ny fitiavan'i Jesosy ny amin'ny fiainako manokana satria misy fotoantsika manontany tena amin'ny zavatra isan-karazany. Dia indray Jesosy tsy mamaly amin'izay eritreretintsika fa apetrany any ambavan'ny olona ny zavatra valim-panontaniana sy ny zavatra mety any anatintsika mampitebiteby antsika any. Tamin'ity taona ty za mietrrehetra zavatra be dia be any anatin'ny saiko any hoe zao no hotenenin' Jesosy ana raha meo amiko izao Jesosy dia mety bedesina ohatr'izao na zavatra ohatr'izany. Fa à chaque fois misy famanginana avy amin'ny Papa dia
mitovy daholo le teny tsisy idirany hoe ianao zao na ianao zao na ianao zao fa fananganana daholo le izy. Dia tena hoe misy famangina rahalahy sy ohatr'izany tena improbable mihitsy hoe mivily mandalo dia mivily any ampiasananao ny rahan'i Jesosy hiteny an'izao teny izao sy hivavaka ho anao. Dia ny conclusion le izy dia anankiray ihany fiverenanao amin'i Jesosy. Mato Jesosy tsy mibe tsy mikapoka be dia fantany hoe raha tenenina dia miova. Dia ny anankiray vavolombelona hoe tao anatin'ny zavatra lalovako rehetrarehetra joro vavolombelona fa tao anatin'ny taona tsy haiko roa taona sa telo taona dia tsy narary mihitsy tsy narary mihitsy dia averiko amin'i Jesosy ny vavolombelona satria izy no nitahirin'ny fahasalamana sy ny arena tao anatin'ny fiainako. Raha sitrakareo asaitsika izy anazava le voalohany anazava kely fotsiny satria ohatran'ny filoha le izy na tsy manona anaran'olona raha fa hoe inona le zavatra nitenen'i Jesosy tamin'ny toerana tay zany dia tamin'ny toerana inona fa zavatra anankiray ihany no nampitenen'i Jesosy olona anankiroa na telo samihafa ho anazy mba ahafahany mandroso kokoa amin'ny fanaranan'i Jesosy. Amen. Misy zavatra zany anatoko any misy ady misy olana misy zavatra be dia be mandalo eo amin'ny fiainana dia indraindray ohatrany hoe any anatoko any ohatrany hoe misy taona reraka tena reraka dia tsy mahavita mivavaka dia misy fotoana indray manirakolona Andriamanitra dia miteny hoe hitan'i Jesosy mifamponse dia mila matanjaka dia mila mahery fa Jesosy miaraka amin'se. Dia ohatr'izay ilay izy dia ohatrany hoe anniversaireko dia miantso amin'ny papa dia mitovy ohatr'izay daholo ilay izy. Dia tamin'ny tapabolana niditra tetsy dia nisambory ny paster Sandratra dia misy teny ozy izy avy amin'i Jesosy ho an'se dia ohatr'izay ihany ilay izy. Dia tamin'ny jeudi heriny tao am-pianarana zany dia mipetraka eo zany dia mieritreritra zavatra be dia be dia eo zany dia ohatrany hoe nisy zavatra nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainako zany dia ohatrany hoe tampoka telo izy dia ohatrany hoe tsy hitako ny suite-n'ilay izy hoe ohatrany hoe ahoana ary zany ohatrany hoe fa ahoana ihany ary izy zany ohatrany hoe nandeha be ilay vavolombelona dia avy tao dia stop ohatr'izao ilay izy. Dia nisy rahalahy andeha ody dia ohatrany hoe nivangian'i Jesosy izy dia hoe ao ve hita torija ozy izy fa mizavatra napetraka Jesosy ao am-poko fa tsy maintsy mamangy an'se dia mivily tao am-pianarana mihitsy izy tena hoe improbable le famangina fa mivily izy dia tena zavatra rehetrarehetra teny ambavany rehetrarehetra tsy nafantatra izy fa fiainako dia zay dadaholy. Dia ny zavatra tsapako tao anatin'ilay izy hoe Jesosy mahita dia le toriteny hoe samy hafa ny hoe te hiova sy ny hoe miova. Tao anatiko foana le hoe te hiova te hiverina fitiavana voalohany te anao an'izao Jesosy te hiverina amin'ilay rythmako to le afo fa samy hafa ilay hoe te foana fa mila manapa-kevitra miverina amin'ilay tena izy sy ilay fitiavana voalohany. Tain'i Jesosy tompoko. Mandroso mandroso tompoko dia milahatra nareo manaraka taty lanty dia farany fitanan'i Jesosy Kristy eo amintsika rehetra. Ny asa nijoroako vavolombelona eto dia ny resaka communion foana moa zany fampianarana ao amin'ny radio 90.8 fa za tsy mpivavaka ato amin'ny Asfikael fa mpiaino an'le radio dia rehefa miaino an'le radio dia misy ny zavatra ny hoe hiainana nefa kay zavatra tsy fantatra akory, misy ny zavatra mila ianarana mba tena hizorana amin'le tena fahamarinana. Dia rehefa tena manaraka foana an'le sekoly ao anatin'le radio dia sy le fampianarany sy ny toritenin'ny paster
dia tena manana tanjam-panahy. Alleloia ho an'ny tompo, herim-panahy ary mitombo be le alleloia ho an'ny tompo, voninahitra ao an'Andriamanitra. Dia mitombo be zany le fifandraisako amin'Andriamanitra. Dia izaho moa zany ao anatin'ny ekipa mpanao délivrance. Dia misy ny zavatra tena hoe tamin'ny pastera tato no nalalako ny tena hoe izao ny tena tokony ho atao. Dia le resaka fampiasana ositra sy le voninahitr'Andriamanitra. Dia tena hoe le communion aloha zany tena nampiasa be anahy. Izaho mipetraka eny ambanivohitra eny Ambotrimanjaka dia maka villa foana. Dia isan'andro tsy maintsy maka villa ho an'ny vorona. Dia nisy rangahy anankiray maka villa ho an'ny omby. Dia tsy mitovy moa ny villa ho an'ny vorona sy ny ho an'ny omby, fa ny ho an'ny vorona eny amin'ny fotapotaka eny amin'ny ranodrano fa ny omby eny amin'ny maimaina na eny amin'ny tamangazo eny. Dia le rangahy le lehilahy zany efa lehibe efa zokiko izy mipetraka izy dia niankina izy. Dia ozy izy ny fanamasina mantsy anao izy ny tompo hoe ambara ho amin'ny fitiavako. Sasa maka villa dia ozy izy ny fanamasina hoe ambara ho amin'ny fitiavako. Dia najanko le anahy dia nanantona azy dia izy fantatra zany hoe amin'ny fiangonana katolika. Dia ianao ve ho mahafantatra hoe Jesosy Kristy ao amin'ny baiboly nanasitrana olona maro nanangana ny maty mampalady ny marenina sy ny karazany. Efa hitanao tamin'ny toriteny sy heninao tamin'ny toriteny sy hitanao tamin'ny baiboly ve ho zany. Dia eno izy Jesosy Kristy tsy miova ho maly anio ary mandrakizay fa Jesosy Kristy dia tianao foana. Dia nambarako tamin'ny teo fitiavany Jesosy dia rehefa aveo izy nivavahako. Dia rehefa mivavaka ho anazy araka ny talidaran'ny fanamasina izay nataon'ny fanamasina tao am-bavako. Dia aveo dia hoy inona ny tsapanao. Dia hoy izy hoe sa izy nianjeraka le rangahy io nianjeraka izy dia azafady ho antsika zay hijoro vavolombelona sy mijoro vavolombelona efa nisy zavatra ny fampiresahana tatsy tsika mantseto ao anatina rafitra sy resaka fotoana. Dia ny angaviana amintsika zany zay ny fampiresahana tatsy satria ao anatin'ilay fotoana dia mba izay ihany no ataontsika eto fa tsy hoe eto dia any azafady indrindra tompoko misaotra ny paster. Dia mamindrafo raha mivilana le izy eny tompoko. Dia rehefa aveo zany dia ka izy nianjera dia mivoto be. Inona ny tsapanao? Ny tsapako izy dia raha misy zavatra manao ohatran'izao manao ohatran'izao. Zany hoe izaho tsy nanao délivrance hoe miala fa araky ny fanentanany fanamasina dia nivavaka fotsiny dia hoy izy ny tsapako izy misy zavatra miala dia teony eo ihany dia niena amin'ny fivitosana. Teony eo ihany dia sitrana le olona dia afaka nakaville. Dia fanampon'izay ihany koa mbola resaka le communion foana le izy. Dia rehefa nirano pasteranay hoe mandihany ianao mandeha makary amin'ny olona ry omeko crédit ianao dia atsoy ity numéro ity fa zao le olona. Dia io olona io voan'ny cancer ny tranon-jaza 5-telopolo taona izy nivarotena. Dia nivoaka olotra izy mandenana be dia mamofona be tao an-trano niditra tany dia ny zavatra nitondran'ny tompo anahy dia fibebahana. Dia nitory fibebahana ho azy dia rehefa nitory fibebahana ho azy dia eo ihany izy dia mitsahatra ny fanaintainana. Dia lasa niverina ny epitso nanontany azy manahoana ianao dia efa nitsangana izy dia lasa maina tsy misy tsony le olotra tsy misy tsony le nana fa tena maina tanteraka. Tsy nanao délivrance fa nitory ny nataoko satria izay ny tiany tompo ataoko hoe fibebahana. Any tompo ny voninahitra fa tsara be le fampianarana communion. Alleluia ho an'ny tompo. Alleluia. Andao teka mafy ho an'i Jesosy tsika taty lanto azafady. Telo minitra ho ninako aveko amin'i Jesosy ny voninahitra. Dia za zany ataoko afoeziko satria be dia be le vaovao. Za zany natsoiny Jesosy andeha hitory eny amoron-dalana. Tamin'ny voalohany raha hoe izany tenena zany dia memezako ary za le karazan'le mafy loha tsy tiako mihitsy zany hoe andana ianao nefany tao anatin'le lalana nampahitany Jesosy ena tena prouvé mihitsy hoe tena mandeha ianao
zahako raha hoe hiteny amin'ny resaka manolona dia za le karazan'olona le mampifangaro teny vazaha sy teny frantsay dia andeha hitory eny ambanivohitra ve zahako dia andeha hiteny frantsay dia teny gasy dia ahoana ny tsy arahan'ny olona ana nefa ny tsy fananiko mihitsiny dia ahoana ho zany ty vavako ty nefa tsy haiko dia tao anatin'ny asa mihitsy anatsony Jesosy resumeko kely dia tao anatin'le asa tena teneny Jesosy hoe lasa ianao mandeha dia mifona tamin'ny tompo fa nangataka famantarana aloha ampafantaro anazy satria ianao ny asa nandritra 4 taona zany hoe hiala amin'ny asanao ianao andeha hitory eny amoron-dalana ianao efa zatra mandray vola isam-bolana sady ianao cadre commercial efa hoe ireny ny olona mandray vola ianao zatra mividy akanjo ianao mijaly ohatr'izao tsy mahita intsony ny vola vida amin'ny poketranao tena mangidy zany fa rehefa tonga le fotoana tena hoe mahagaga Jesosy dia après an'le nampafantarany Jesosy anao io hoe mandeha ianao dia efa nanaiky aloha za nanaika hoe d'accord dia efa mividy maneno dia tena nalay kely anjoro hita tonton rija tsara nitory sady mitomany tory dia ozy izy tsy hiverina tsony amin'io toerinao fa tsy mitovy ohatry ny pasteur Rodolphe fa rehefa mitory fa mampimebe dia avy eo amin'izay taty aoriana amin'izay dia mbola nisy nampisehony Jesosy hoe nahita asa indray dia ozy andeha hiverina hiasa indray dia tao amin'ilay asa mpanompo atao mpiara-manopo miaraka dia mahafinaritra be ny ambiance miara-midera zay rehefa misy mitan vita ny période d'essai ino ozy nareo ny antso le vazatany an-davy ozy izy hoe maha izy fa misy indro kely zay aro zay le niteneny Jesosy hoe lasa ajanony ty fa mitory lasa mitory indray nefa ny ao an-trano zany ny ankizy efa zatra hoe rehefa mody dia mitondra tacos mitondra panini mitondra pizza tsy nisy an'izany tsony somary tesitra le zanakolahy kely somary sireny satria ny ova le tao an-trano dia nandalo fandratsanana koa izy dia tao anatin'ny fandratsanana izy tamin'iny nefa tsy nisy izy raha tsy lasa voaka ny asa izy ary tamin'izy voaka ny asa noho ny dia vita dia raina Jesosy fa vita ny M2 an'izao master 2 izy dia sady miasa izy fa raha tsy nanakatoa zany dia ny zavatra tsy hitako nefa hatramin'izay confinement hatraty dia mbola hoe Jesosy foana na fitafiny io na zavatra hoe tsy mitovy mety kokoa ary tena mampahery rehetra zay manana antso amin'i Jesosy aza menamenatra zany hoe tsy misy tenenina eny an-dalana mandehana mihitsy fa matoa enao le antso enao mihitsy dia davin' Jesosy misy fanatsiavitra raha tsy mandeha enao satria enao mihitsy dia davin' Jesosy noho le eo voninahitra ny tompo ary eo amin'ilay sakafo indray da hitany tonton hery teo le hoe eo amin'le karama zany après an'le niditra le mpanompo n'Andriamanitra nahita asa indray dia ao an-trano nefa le ao an-trano vao maika pression be miasa en ligne zany ianao dia nataony tena tsara be karamako fa mandray amin'ny fotoanako ray manontolo indray le izy dia zao nataony Jesosy hoe ajanony io lanto mila anao ne za tena menatra an' Jesosy dia nefa ao anaty teny soratra masina misy teny ohatr'izao izy hoe ao amin'ny ohabolana 19-23 amin'ny anan Jesosy misy hoe no fatahorana an Jehova ozy nahazoana fiainana izay manana zany tsy mba andro fotsy sady tsy aran-doza tsy mba nandro fotsy reto izay nefa avy eo après an'iny asako iny tsy nalohan'le mpampiasa indray ny karamako izy any an-dafy za ty tsy nalohany tezitra ino ozy nareo nandoalika Jesosy dia ahoana ary ty za nge efa miteny ianao fa mandeha ianao hay nakato ny secret zany le fakatoavana ianao misy hoe mafoloa za zao plank zao anao gym tsy izy an'izany lasa ianao makeny amoron-dalana mitokana ianao dia avy eo anefa ny rehetrarehetra tena raisin' Jesosy an-tanana tena hoe joroko vavolombelona ary tao anatin'le izy
ao anatiny izy tena nseho mihitsy mivoninahitra Andriamanitra. Ianao tena hoe na hoe même pas fait fa ny vola niditra taminay menatra ny teny azy eto fa zay tena miaina lavitra fa tsisy panini intsony aloha tsisy takosy intsony fa afaka manamboatra ao an-trano tsara lavitra noho le natao taminy dia voninahitra any Jesosy. Ho an'izay mafilo rehetra ho antsika zany tsika mantsy mafilo daholo taloha ny devolona nampiasan'ny amafisan-doha antsika hiala an'Andriamanitra sady mandroso ihany taty Fabiola hoe fa amin'izao ampiasao an Jesosy ny amafisan-doha any anaty fankatoavana tonde aza miala fa mafilo be ao. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est qu'à un témoignage fa bedin Jesosy be mihitsy tsy maintsy nidina ny témoigneko hoe dia fiasan'ny fanahy masina tamin'izaho nanomboka nahafantatra ny papa sy mama Viviana dia tena nahatsiaro sambatra be satria tena hoe manana mpanompo eo akaiky ny trano dia be zesta be foana amin'ny rehetra hoe pasteur Rodolphe sy mama Viviana mipetraka eo akaikinay dia sambatra be nareo zany fa tena misositra be zany. Vous savez, mais qu'est-ce qu'il raconte, quoi? Moi, je comprends rien. Des nanden ftona de nahaka tam Jesosy teny. De rehefa madiditra moa dia mba mijery mama Viviana kely hoe mama nisan'izao ndray ndreo efa tenenina foana Jesosy ihany dia maneke. Ok, d'accord. Dia tsy moramora moa le obéissance le vehivavy somary mafimafy kely dia hoe ok ary Jesosy manaiky dia nandeha ny fotoana nandeha dia tamin'ny taon'ity gloire à Dieu va n'expérimenter any hoe fanahy masina lasa baptisé du Saint-Esprit miresaka en langue mahita fahitana be dia be dia zavatra vaovao be amina daholo zany dia voza mantsany Jesosy hoe s'il te plaît non quoi enfin ngeza loatra aminazy zany zavatra zany hoa tena tsy zakako Jesosy satria exemple kely hoe mivavaka ianao dia mivavaka mangataka ianao tampotampoka eo ameny Jesosy fahitana olona marary tampoka je connais pas dia ok dia ina zany no teneniko za mivavaka ao amin'ny ankonako là tu me fais prier pour quelqu'un qu'est-ce que je dois faire dia tena mahatsara very be ianao dia niteny fotsiny Jesosy hoe prie juste prie ok que cette personne soit délivrée et qu'il soit entre tes mains Seigneur dia be dia be tampotampoka ohatrany misy olona be dia be tsy fantatro mihitsiny dia tena hoe matahotra hoe Jesosy avy any aminao marina velo reny so dia les de l'autre côté mias comment je dois savoir dia mozy izy hoe fanto tsara amin'ny fanahy masina fa io ny efa nomeka anareo mandra-pitongako dia ok dia lasa zany mivavaka indray dia hoe inona ny don du Saint-Esprit efa nampianarana teto misy taona dia le fruit de l'esprit oza hoe bon zaho tena tera-tanjaka be miaraka amin'ny Jesosy tena tsy misento an'izany hoe taloha bien sûr être belle mince riche ohatr'izany zany le tiany en tant que maha-olombelona fa aujourd'hui c'est vraiment hoe Jesosy fantatro amin'izay ianao dia tena hoe je vais être puissante spirituellement tena hoe te andeha mijery any papa mama mijery any mpanompon'Andriamanitra be dia be dia hoe mais pourquoi zany za tsy afaka dia androany tsapako mihitsy hoe tsy afaka satria za ihany mibary an'le izy dia nitiako témoignena eto hoe aza sakanana le fanahy masina teo zao Pentecôte dia tena mila misopiry après ny fanahy masintsika hoe Jesosy io no omenao anay mandra-pahatonga anao dia apu zay tena hoe fanahy masina hiaraka aminao dia taloha koa moi je croyais que le Saint-Esprit était un pouvoir dia moi j'ai dit bon rehefa tsy mety zany ty dia miantso kely amin'ny fanahy masina hoe allez fanahy masina allez qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui mais non en fait ny fanahy masina tena olona ray mihitsiny ny créen'Andriamanitra dia gloire à Dieu satria tena hoe
tsy maintsy ny témoignany resaka nahoan'izay satria tsika ohatrany hoe raha materialy foana ny zavatra ilayntsika amin'i Jesosy fa zao tena hoe littéralement 400 alony fanjakan'Andriamanitra dia omena anareo zao tontolo zao dia tena zen ataoko amin'izao fotoana izao tena hoe miasa tena taloha mitebiteby hoe est-ce que j'aurai un contrat ou pas, qu'est-ce qui va se passer, ahoana ny fiainana ry be dia be ny zavatra fa androany ahy tena hoe ok Jesus first dia après miasa Andriamanitra manome ok Fabiola t'as été sage bon dia tena gloire à Dieu va tena hoe mangatany ery ny fanahy masiny satria amin'ny zavatra témoignage rehetrarehetra teo dia tena hoe fanahy masina ihany no afaka manampy antsika mahazaka an'izany dia le raha nalatsaka Jesosy no manafaka atsika dia mila tena hoe conscient zany tsika amin'izany fa tsy mivavaka le raha nalatsaka Jesosy or que après tsika tsy tonga saina akory hoe tena nijalany ny tompo tamin'izy le mandritra ny midi à 15 heures iny tena nijaly ny tompony tena nalainy daholo ny zavatra rehetra fa tsika mandehandeha comme si de rien n'était dia rehefa tsy mety amintsika ny zavatra dia Jesosy ah là là mais pourquoi tu fais ça tsy hitanao ve fa za mivavaka maraina atoandro hariva manao réveil mihitsy ary amin'ny 4 maraina hoe le amin'ny 4 maraina iny miasa mihitsy mifanahy masina dia zao ave dia ataonao an'izao dia hoe non Fabiola atovy aloha izay teneniko anao dia za zao teniteniny hoe dana manao témoignage dia za hoe seka tsy andeha nataotra hoe inona nataony Jesosy dia tsy maintsy nantenindray dia anazy ihany ny voninahitra dia mandrosoa amin'ny fivavahana amin'ny fampianarana sy ny famakiana baiboly dia farany soyez des disciples et des témoins de Jésus aza matahotra amin'ny zara na tena hoe teny ray fa matoa ianao nomena bénédiction dia izarany le bénédiction fa za tazomina fa lasa pourri ny bénédiction iny amen gloire à Dieu zao teka mafon'ny Jesosy ao anatin'izay communion zay ihany dia ho raisitsika ty hirana bavy farany ty tahiny Jesosy daholo tompoko ie mikisaka ty dia tsy mahazo mataotaotra ie misaotra ny Jesosy satria afaka nijory teto fiainam-piombonana no ijoroako eto communion 3 andro lasa zay dia mifoazan'i Jesosy tamin'ny 1 heure du matin hoe mifoazy ianao fa misy zavatra teneniko anao dia tao anatin'izay ny zavatra nitenen'i Jesosy nefa ny hoe mila mijoro ianao amin'ny sabotsy dia tao anatin'izay moa miady foana ny any anaty any rehefa misy zavatra mangin'Andriamanitra satria ho ataoko tsy ataoko ahoana ny fomba anaovako an'izany sarotra be le izy fa rehefa nandeha ny fotoana dia resy lahatra ihany dia efa mipetraka tetsy ary dia lasa nandeha nivoaka hoe tokony tsy maintsy mijoro satria sotebedin'i Jesosy eo rehefa tsy mahavita an'le izy dia hijoro an'le izy fiainam-piombonana nisy fotoana vangian'i Jesosy hoe tu dois rétablir ton hôtel de prière efa gaga be any tenen'i Jesosy an'izany satria za efa mivavaka foana ny fahalalako anahy dia za koa ny fahalalako anahy mamonjy sekoly dia za koa mialoha misakafo mivavaka dia za koa rehefa alohan'ny atory mivavaka kely izay dia ny alalako ny tenako hoe fa manana an' Jesosy dia mivavaka fa tao anatin'izay nefa rehefa niteny an'izay Jesosy dia ao anatiko foana le izy dia nikaroka hoe inona Jesosy zany ny zavatra tokony ataoko tao anatin'izay dia natsahatra Jesosy daholo ny zavatra rehetrarehetra tamin'ny fiainako tsy miasa tsy manao ninninona fa tu travailler communion anao travailleo tao anatin'izay nefa tsy haiko inona zany le ataoko dia teo ampiandrasana an' Jesosy nisy etahita foana tany anatiko hoe inona zany le izy satria amin'ny fotoana ianao manao zavatra hafa dia masonao mifantoka aty amin'le zavatra asen'i Jesosy atao foana dia nisy taona izay niteny hoe ndao hifindra trano fefa teritery ny trano dia bebe ny tana sy ohatratra izany dia hoe hitady trano hifindrana fotsiny tao anatin'izay nefa tsy trano no hita fa bureau ahafahana miasa dia rehefa tonga tao anatin'le bureau moa dia gaga be atao anatin'le toerana anaovana an'le bureau fa misy efitrano kely efa voatokana izay tao niaraka tamin'le izy dia vao tonga teo amin'le izy dia tonga dia reko be tany anatiko hoe mety koa sy ty toerana ty raha ataonao toerana ahafahana miombona amin'Andriamanitra
dia tao anatin'izay a tena faly kely dia nandeha ny fotoana dia ho atao le bureau a tao anatin'le izy nefa mila investissement ny ananganana an'le bureau mba hoe atao professionnel ny zavatra nagaga nefa rehefa le bureau ny fatohanao atao dia tsy misy nininona za mihitsy eo fa rehefa le toerana fahanao miombona amin'i Jesosy dia misy famatsiana ataon'i Jesosy ho an'le izy dia ianao koa nefa natoky tao anatin'le izy hoe rehefa tia zany dia tia aloha ny karakaraina tao anatin'izay dia nandroso foana tao anatina fiombonana mandre teny foana hitarihan'i Jesosy eto a dia nanomboka nanangana amin'izay le fiainam-piombonana tany anaty communion intimité miaraka amin'i Jesosy tao anatin'izay a dia nanomboka lasa tiako be amin'izay miaraka amin'ny atmosféran'Andriamanitra indrindra ny miresaka amin'ny Saint Esprit satria reko hoe raha tsy ao anaty fiombonana zany tsy afaka manao deparana zavatra fa mihitsy ny ao anatin'ny fiainako dia tao anatin'izay koa nisy tao nefa nyteny hoe nisy tao nefa nijoroky teto resaka zandrinay misotro toaka be nandritra ny fotoana ela be izay tena hoe nakarary be anahy mihitsiny fa tao anatin'le fotoam-piombonana niarahako tamin'ny Saint Esprit sy niarahako tamin'i Jesosy no nafahako nanana directive ohatran'ny hoe natafavoaka anazy ho mpandresy afaka tamin'izay fisotro toaka izay dia saorako an'i Jesosy ny zavatra tiako tenenina dia hoe misy taontsika ataon'i Jesosy mijanona daholo ny zavatra rehetra fa tsy maninona alao hijanona ny zavatra rehetra omeo lanja fotsiny fiombonana amin'Andriamanitra satria ao daholo ny secret ny zavatra rehetra misy taonako matahotra be hoe za rery ve zany no miaina zavatra fahafa ohatran'izao fa tamin'ny maly a tena voakasika be ny foko tamin'ny toriteny natao amin'ny papa hoe kay zany le varavarana tany amin'ny tontolo tany ho an'ny Petera kay vrai le zavatra asy ho an'i Jesosy anao amin'ny tontolo-piombonako kay zavatra tena izy kay le izy fa tsy nofinofy fa zavatra tena fiainana le izy dia voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany any zavatra tiako tenena dia hoe Jesosy te hiandry antsika te hisintona antsika foana izy iombona aminy mihoatra ny zavatra rehetra aza maika ny anao premier pas amina zavatra hafa fa trava eo mihitsy aloha le izy ataovy afa-po mihitsy aloha ny fanahinao mialohan'ny afahanao mireagir manao zavatra hafa mialohan'izay tarihan'i Jesosy dia mino fa ny fanahy masina tena hoe anampy be dia be satria izy mihitsy nanampy anahy afahako tonga amin'izay toerana izay dia afahako milaza androany hoe za reto afa-po be amin'ny fiainako a ny amin'ny fananako an'i Jesosy ny amin'ny fananako ny fanahy masina dia voninahitra ho azy rery ihany Alléluia. Ndao tsika hitsangana avy hatrany dia ndao tsika hivavaka raha fitinina le izy dia tsy natao hiankina amin'ny matériel tsika tsy natao anantena matériel tsy natao anantena vola tsy natao hikoropaka amin'ny hoe mety hisy zavatra hoe hijanona ny asa tsy natao amin'izany tsika fa tokana ihany ny tokony hifantohantsika dia Jesosy Kristy avy any Nazareta amen rehefa niala Jesosy dia nomeno ny fanamasina dia misisika indray Jesosy hoe mila tsy hoe mila fa tsy maintsy miombona amin'ny fanamasina tsika tsy ampy ny etaeta fa mila manapa-kevitra ho antsika mahafiloha rehetrarehetra ho antsika satria za ao anatiny andao rangaha ho mahafiloha hiaraka amin'i Jesosy rehefa zavatra tenenin' Jesosy dia tsy mivily tsy miala amin'izany mihitsy ninonninona zavatra mitranga possible amin'ny stopy ny zavatra rehetrarehetra fa aza atao amin'ny stopy ny communion anao amin'ny fanamasina amen andao sandrato ny tananao dia isory Jesosy fa tia antsika loatra izy Jesosy misaotra fa mampitodika anay indray ianao misintona amin'ny fifantohanay ianao Jesosy tsy ho any amin'ny matériel tsy hiantehatra amin'ny mamona tsy hiantehatra amin'ny karama tsy hiantehatra amin'ny pression rehetrarehetra Jesosy fa hibanjana anao ihany tsy maninona Jesosy fa ny zavatra rehetrarehetra afaka mijanona afaka miala ny zavatra rehetrarehetra mety mandeha voyage d'étude zay dia tsy mandeha dada sy mama satria tianao hostonona ny fifantohanay fa ianao dia miaraka aminay amin'ny fotoana rehetrarehetra na tsy ao raha ny dada sy mama anay Jesosy dia ianao no miaraka aminay ary amin'ny fotoana hibanjinanay ianao dia mety ny zavatra rehetrarehetra Jesosy eto izay dia mamerina ny voninahitra any aminao misaotra ny amin'ny nandefasan'ny ray ny fanamasina ho aty anatinay izay miaraka aminay hatrany dia asio etaeta mandrakariva aty anatinay ampitomboy ny etaetanay mba hiombona aminao foana fanamasina satria tsy mahavita ninina izay ary tsy mahefa nahinanina raha misaraka aminao amin'ny alalan'ny fanamasina Jesosy raiso ny voninahitra ho anao irery mandrakizay dia aoka hisandratra ny anaranao mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy
amen. Andao tsy kitehaka mafy a andraisantsika ny pasteur Lanjy a avy any Paris a amin'izao fotoan'izao tovy mafy ny tiaka ho any Jesosy. Alléluia. Manona fiadanan'i Jesosy Kristy ho amintsika tsirairay avy. Alléluia. Miaraka hivavaka tsika. Alléluia. Raha eo mankasitraka anao zay. Feno fisaorana anao ny fonay. Feno fifaliana ny fonay eto amin'ny fanatrehanao. Misaotra Jesosy a ny amin'ny fahavelomanao eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Misaotra fa velona ianao, miasa ianao, tianay loatra ianao. Misaotra ny amin'ny famarinan'ny teninao miteny hoe raha misy roa na telo mivory amin'ny anarako dia eo ampovoany aho. Tsy ny fivorianay no mahasarika ny présence anao fa ny unité anay no mahasarika ny présence anao. Androany zay dia miara-mibanjina anao. Androany zay dia miaraka mijery makany aminao dia eo ampovoanay ianao. Dia manamarina ny teninao ianao hoe eo amin'ny fivorian'ny mpiralaozy izy ianao dia eo no andidinao ny fitahiana ho anay tsirairay avy. Misaotra betsaka Jesosy satria marina eo aminay tsirairay avy zany. Aok'izay mbola hifantoka aminao foana amin'izao fotoana izao. Sokafy hatrany masom-panahinay ahitanao androany. Sokafy hatrany sofim-panahinay aheno anao androany. O Jesosy eo. Fa ny masinao sary eo hatrany fifatohanay tena hifantoka tanteraka aminao. Hiombona tanteraka aminao. Alléluia amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Afaka mahazo toerantsika. Alohan'ny hidiran'ny mpanompon'Andriamanitra izay tena hitondra ny teny eto a dia izara zavatra kely ho antsika fotsiny androany a. Mifandraika amin'ny zavatra rehetrarehetra izay efa nizarain'ny olona rehetrarehetra teo ihany a. Jerentsika ny eo amin'ny Jaona toko fahaefatra ny andiny faha 34 Jean 4:34 a. Vakiko amin'ny teny gasy version DM mazava kokoa amin'ny anaran'i Jesosy. Izao kosa ny navalin'i Jesosy azy ireo. Ny sakafoko dia ny manao ny sitrapon'ilay naniraka sy ny manatanteraka ny asa nampanaoviny ahy. Amen. Dia amin'ny Jean 6:40 Jean 6:40 a amin'ny anaran'i Jesosy. Eny, izao ny sitrapon'ny raiko dia ny hahavelon'aina mandrakizay ny olona rehetra mibanjina sy mino ny zanaka, ary izao dia hanangana azy ho velona amin'ny andro farany. Amen. Amen. Nanomboka tamin'ny voalohandohan'ny taona iny a dia nisy napetraka Jesosy vesatra tato am-poko ilay hoe akaty Madagasikara. Mbola tsisy hidiran'ny hoe dadanay narary zany hoe nisy zavatra ny se-passé a. Fa efa nanomboka tany amin'ny début d'année tany dia napetraka Jesosy tato anatiko hoe za te ho any Madagasikara. Dia natonga le etaeta tato anatiko a tsy hoe rehefa nandroso zany tao anatin'ny fiarahako miaraka amin'ny Jesosy dia tsy hoe andeha haka vacances na hoe zavatra ohatr'izany fa ohatran'ny hoe tery fotsiny atao anatiko izaran'i Jesosy, izaran'ny fitiavana ho an'ny havana rehetrarehetra taty izay mbola be dia be mbola tsy mahafantatra anazy. Dia napetraka Jesosy tato am-poko izay etaeta izay nanomboka tany amin'ny début d'année vao nanomboka tany voalohandohan'ny taona. Dia rehefa nandroso atao anatin'izay hoe miombona miaraka amin'ny Jesosy izay, tao anatin'izay lalana mandroso miombona miaraka amin'ny Jesosy izay, dia misy vavaka ohatran'izao nataon'i Jesosy naverimberiko foana tao anatiko tao rehefa mivavaka dia natao mavesatra tato anatiko foana izay vavaka izay hoe za Jesosy a teo eo amin'ny toerana izay tianao ahitana any a. Dia tsy te hanao zavatra hafa fa tsy izay zavatra hindrasanao amiko. Dia izay foana ny mivavaka miverimberina nataoko. Za te ho eo amin'izay tianao ahitana anahy. Dia za te hanao zavatra hafa tsy izay zavatra hindrasanao amiko any no tiako atao. Dia tamin'ny retraite spirituelle
ny rahanay niaraka tamindry dada sy mama natao tamin'ny mois de mai tany Haute-Savoie dia nisy nanao intercession zay ny groupe de femme nisy vehivavy maromaro zay nanao intercession dia ry dada moa nanao podcast niaraka tamin'ny Sharon dia zay taty amin'ny côté nanao intercession dia nandritra n'io intercession io reko fanahy masina ny teny tamiko hoe ianao hoentiko hiala amin'le confortnao dia hoentiko ianao tena hoe ampianariko hiantehatra tanteraka amiko sy hiankina tanteraka amiko ao anatin'izay inconfort zay dia le inconfort dia aveo rehefa nandeha amin'izay fotoana nahenao le vaovao zany taty aoriana satria rehefa nahenao le fanahy masina ny teny hoe zaho teo a Madagasikara dia niteny tamin'ny vadika hoe za malala teo a Madagasikara dia izy moa tonga dia totoy foana tonga dia hoe andana fa tsy maninona dia zany ohatran ny anahana zany ohatran tsy tapa-kevitra zany tamin'izay dia aveo no nahenao le vaovao momba ny dadanay dia tena tonga dia tapaka be ny hevitra hoe zay zany le izy fa ohatran'ny za mihitsy ny anahana fa ohatran'ny hoe siny zay ahafahako makatoa le feo an'Andriamanitra efa niteny tamiko tany am-piandohana dia tsy nisalasala fa tena tonga dia tapa-kevitra hoe andeha akaty nefany le inconfort teneniko aminareo le tenen'i Jesosy anao hoe asoroko ianao anatin'le inconfort tsy dia tena le lieu physique loatra le hoe aty a Madagasikara ohatr'izany fa ny inconfort nanasorany ana le za nanana an'izay confort zay hoe miantehatra be amin'ny vadiko tena tsy mahay manao zavatra raha tsy za zany tsy mahay manao ininona raha ohatrany hoe miantehatra be loatra aminy amin'ny zavatra rehetrarehetra be dia be hatramin'izay mihitsiny dia vao ohatrany hoe tsy miaraka aminy dia ohatrany matahotra zany sady ohatrany tonga dia miboraka be zany fa efa zatra an'izay na resaka taratasy na resaka inona dia zatra an'izay miantehatra be aminazy zay foana dia tamin'ny fotoana io anefany tena ohatrany hoe reko izy moa zany tsy afaka makaty satria izy miasa fa za mihitsy ny reko hoe c'est le moment d'obéir à la voix de Dieu dia tapaka ny hevitra dia tena nandeha dia izy moa zany tonga dia hoy foana hoe andana fa tsy maninona ozy izy dia nitsofony rano tsara mihitsy dia ny zavatra tsapako hoe rehefa mandrositsika ao anatin'izay fiombonana amin'ny Jesosy zay mijery an' Jesosy dia miombona amin'ny Jesosy mandroso ao anatin'izay intimité miaraka amin'ny Jesosy zay le hoe mibanjina an' Jesosy dia ny zavatra tsapako rehefa mandroso ao anatin'izay ny lalantsika dia mimintsana daholo le tsika se centrer amin'ny tenantsika le ohatrany hoe zavatra tahorantsika momba ny tenantsika sy le moi ny zavatra tiako sy ny zavatra le zavatra centré aminao ohatrany hoe mimintsana tsy kelikely zany rehefa mifantoka mibanjina ny Jesosy sy ny sitrapontsika dia nitsapako hoe rehefa mibanjina anazy tsika dia ny sitrapony no atao mavesatra ao anatintsika fa tsy le zavatra tediavintsika ntsony tsy le zavatra imasomasoantsika ntsony le izy tsy hoe tokony anao an'izao tsika na tokony anao an'izao tsika fa tena porofon'Andriamanitra mihitsy le izy hoe jereo aho ozy izy dia ataoko mavesatra ao aminao sitrapoko zay le tenen'ny ten'Andriamanitra ny amin'ny Isaia 45:22 hoe Isaia 45:22 ozy izy hoe mitodia ty amiko dia ho voavonjy ianareo ry olona mivazantany rehetra satria izao no Andriamanitra ary tsy misy hafa amen tian'Andriamanitra tsika hibanjina anazy dia ahita anazy hoe izy no Andriamanitra tsisy matohatra ny volontéany rehefa izy manana ny teny farany noho izany ninona zavatra mi'se passé amin'ny fiainantsika rehefa izy mibanjintsika na ohatra ny zavatra contraire amin'ny zavatra endrasantsika raha ny zavatra mitranga na zavatra ohatra ny fanambakana sy zavatra tsirariny ary ny zavatra mitranga amin'ny fiainantsika dia ozy izy hoe mitodia ty amiko fa zany Andriamanitra ozy izy zany no Andriamanitra ary tsy misy hafa tsisy matohatra anazy zany amen
dia miverina amin'ilay témoignage rehetrarehetra teo foana ihany ilay izy hoe ndao tsika hijery an' Jesosy foana. Zavatra tsapako ao anatin'izay hoe rehefa mibanjina an' Jesosy ao anatin'izay intimité izay a, mety be dia be zavatra mety mbola tsy tomombana eo amin'ny fiainantsika, ohatra ny hoe ny zanaka ohatra mbola tsy afan tsara ao amin'ny Jesosy, mety hoe ny ao amin'ny famille, ny amin'ny asa, fa ny zavatra tsapako a rehefa mandrositsika ao anatin'izay consécration izay dia mi-impacté ny manodidina antsika rehetrarehetra ny consécration antsika. Ny andrasan'Andriamanitra antsika tsy tsika hitaky olona, tsy hoe za hitaky any anina mba hiovana, za hitaky any situation ohatr'izao mba hiova, fa ozy izy Jesosy hoe enao no endrasako izy se consacré amiko alohany, enao mijoroa, raha maheno ny feoako ianao ozy izy dia aza manamafy ny fonao fa enoy a dia manaraha ianao anahy, enao aloha ny endrasako, fa aza mitaky zavatra aman'olona mihitsy alohany. Dia izay ny zavatra hitako hoe plus za mandroso ao anatin'izay consécration izay a dia plus mi-impacté ny manodidina anahy ny consécration ako, satria fanahy masina miasa ao ambadik'ilay izy fa tsy itsika, tsy tsika miezaka mi-convaincre olona ny anovan'ilay olona, tsy mitsika miezaka ny i-calcul zavatra be dia be hanova situation, fa ny consécration antsika jery an' Jesosy mangetaheta ny sitrapony. Izy mihitsy raha mametraka an'ilay sitrapo mitambesatra ao anatsika satria tsika mijery anazy, mahita anazy, mahita ny fahatsaransika rehefa mibanjina ny tenintsika, rehefa miombona anazy ao anaty vavaka tsika dia hoentintsika, hoentin'ny fanahy masintsika ohatran'ireny ilay toriteny zaraina amintsika ireny, dia izy amin'izay mampitambesatra ny sitrapony ao anatsika, izy mizara ny ao anatin'ny fony ao anatintsika, izy mampahita ny zavatra tiano alehantsika amin'izay. Amen. Ndao tsika androso ao anatin'izay intimité, ao anatin'izay consécration, hibanjina an'Andriamanitra foana. Ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe raha misy effort tokony ataonareo ozy izy dia ozy izy hoe efforcez-vous d'entrer dans le repos. Amen. Tsy misefforce tsika ho tsara na hisefforce tsika aneho an'le hoe vokatra, fa ozy izy hoe efforcez-vous izy d'entrer dans le repos. Inona le repos? Les œuvres efa nataon'i Jesosy teo amin'ny la croix. Efforcez-vous d'entrer dans ce repos. Jesosy no efa navita ny zavatra rehetrarehetra. Jesosy no efa nomboana teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy tsika nomboana teo amin'ny hazo fijaliana, Jesosy no nomboana teo. Jesosy no maty teo amin'ny plasitsika. Dia izay no ifatohantsika foana. Rehefa izay no ifatohantsika foana dia le fitiavana narotsaka ny fanahy masina ao anatsika me mifleurir, me mitombo. Alléluia. Ozy izy mifanahy masina hoe rehefa nino an' Jesosy tsika dia mifanahy masina nametraka an'ilay fitiavan'Andriamanitra ao anatsika. Dia eo amin'izay tsika ilay misefforce hiditra ao anatin'ilay repos, eo amin'izay tsika ilay misefforce anatona an'Andriamanitra ao anatin'ny fiombonana, dia ny fanahy masina miasa ao anatin'ny fotsika ampitombo an'ilay fitiavana, ampitombo an'ilay fitiavana ao anatsika ao. Alléluia. Alléluia. Za mihitsy ianao Jesosy. Alléluia. Misaotra anao izay. Tsy ampy izany teny izany Jesosy a. Raha tena mibanjina anao izay, rehefa tena hoe mieritreritra anao izay, tsy ampy izany teny fisaorana izany. Fa Jesosy hoe vaquio ny fonay. Jesosy hoe sondeo ny fonay. Tena reconnaissant tanteraka izay ny amin'ny famonjenao. Reconnaissant tanteraka izay fa lasa zanakao. Tena hoe fier izay satria lasa pon'ny fanjakanao izay. Jesosy eo misaotra anao izay. Misaotra anao izay ny amin'ny teninao, misaotra anao izay ny amin'ny fanahinao. Tsy mitsahatra miasa, tsy mitsahatra misecouer anay isan'andro, tsy mitsahatra misarika ny attention anay sy ny fifatohanay ho any aminao. Ohatry ny hitanay loatra Jesosy hoe inona nahatonga ny Lucifer tafalatsaka. Satria izy nifantoka loatra tamin'le mirentireny, lasa ohatry ny hoe lasa il a brillé, nataon'Andriamanitra mibrillé izy, nataon'Andriamanitra nirentirenty izy. Dia tsy nitodika tany amin'Andriamanitra intsony izy fa lasa nitodika anjery ny tenany.
lasa nijery anazy izy satria hoe me tsara zany za tena ohatr' zao dia aza atao ohatr'izany zay Jesosy eo na inona fahatsarana hitanay eo amin'ny fiainanay na inona fahagagana hitanay eo amin'ny fiainanay aza vely izay hifantoka amin'izany fa aoka izay tena hifantoka aminao foana ianao ilay source ianao ilay auteur ny zavatra rehetrarehetra aoka izay hifantoka aminao foana fa tsy hifantoka mety prodige na zavatra miracle mety mandalo hiainanay o Jesosy eo arovo izay terizy izay misaotra fanahy masina satria fantatra fa tena miasa mamoanay tsirairay avy mihitsy ianao amin'izao fotoana izao tena mamoanay tsirairay avy ianao rehefa mihaino témoignage ataonao eo amin'ny fiainan'olona tsirairay izay dia tena renay mihitsy ny fiasanao fanahy masina miditra tsehatra eo amin'ny atsipri amin'ny fiainanay misitona anay misarika anay hibanjina anao misarika anay hifantoka aminao tsy matahotra ny avian'olona zantsony tsy matahotra olona zantsony fa tena hoe mandroso amin'ny fahatahorana anao mandroso amin'ny finoana anao mandroso amin'ny fitiavana anao halleloja misaotra fanahy masina halleloja ao anatin'ny tery dia ndaontsika anao anazy ho vavaka halleloja halleloja aoka hitan'i Jesosy tsika amin'izao fotoana izao halleloja sekereya brashakaraya misaotra fanahy masina ny amin'ny faminonao anay tsirairay avy halleloja reshereya sotoreya brakereya bababakereya sontoro mijery anao aho tsy atahotraotra eo mifahitana ahita toy ny fijerinao mijery anao aho ianao no mamonjy ahy mifaindrena anao zay tokony atao halleloja halleloja hijery anao zay Jesosy dia ahitanao zay halleloja mijery anao aho tsy atahotraotra eo mifahitana ahita toy ny fijerinao mijery anao aho fianao no mpamonjy ahy mifaindrena anao zay tokony atao aminy eriko rehetra ho tianao ilay apingako ho tianao ivatolampio amin'ny andro mpiainako sy homandrakiza amin'ny rehetra nitiavako anao Jesosy eo halleluja amin'ny saiko rehetra amin'ny fanaiko rehetra halleluja tianao ilay apingako ho tianao ivatolampio amin'ny andro mpiainako sy homandrakiza asadrato ny tanaty halleluja manjaka ny to manjaka ianao Jesosy halleluja halleluja manjaka ny to oh halleluja manjaka
anaran'i jesosy rery any manaza ny mpanompon'andriamanitra. Alléluia. Ndaotsika ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Nitsangany eo toerana misy anao nitsangany eo toerana misy anao dia ataovy reny fonao hoe le tokana andrandrainy maro ambony ny fahefana rehetra mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Izy no atao hoe Jesosy avy any Nazareta. Tsy etontsika androany raha tsy teo famindram-pony sy ny fitarihany. Tsy rehetra manana programma teo tongeto ny tongeto. Fa Jesosy nilaza. Tsisy afaka manantona raha tsy efa nitomo fanahy ndraiky izay ny an-danitra. Ataovy azonao antoka androany fa nitomo fanahy masina eto ianao satria manandraharaha atao eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Mafantatrareo ve mahafinaritra be teo? Rehefa ao anaty communion ny olona dia tsy ory ny fampiasan'Andriamanitra azy. Rehefa tsara ny fifandraisanao amin'i Jesosy dia Andriamanitra manao zavatra mihoatra amin'ny fomba tsy takatry ny saina amin'ny alalanao sy eo amin'ny fiainanao. Entsika teo na kansera aza maina. Tsy hoe niantso amin'ny pasteur Rodolphe fa niombona tamin'i Jesosy. Asio tia tanana mafy ho an'i Jesosy. Zany no mahatonga anay misarika ny sainao anana fiombonana lalina amin'i Jesosy. Satria na androany na amin'ny hoavy dia tsisy andrandrayntsika koatra ny fiverenany. Izy ny fiandohana sy fiafarana. Mila mazaka tsika. Ny fahafahantsika ho tonga fantsona ahafahan'Andriamanitra miseho amin'ny alalantsika tsirairay avy. Ndao tsika teny amin'i Jesosy hoe Jesosy io tsy manana afa-tsy ianao ianao no heriko, ianao no areko, ianao no rehetra amiko. Misaotra amin'ny fanahy masina izay mitahiry mandrakandroany manomana ho amin'ny fotoam-pampakarana. Ianao rery Jesosy ianao nandrandra fonay ny fanahinay ny ao anatinay. Okisandratra amin'ity maraina ity ny anaranao ao anatin'izao fotoam-piombonana aminao zao. Halleluja. Jesosy ihany, Jesosy hatrany, tsy ho foana ny fanantenako fa eo ianao. Ireo fitarainako mampahery aim-pa hiadanako. Jesosy va Andriamanitra rehetra sandrato any amin'ny lalana ny fanatenako raha eo ianao. Iay no ireo fitarainako mampahery aim-pa hiadanako. Jesosy va tolampy heriko. Iay no ireo fitarainako mampahery aim-pa hiadanako. Jesosy va tolampy heriko. Asiorakoraka mafy ho an'i Jesosy. Mahazo toerana toko vavaka isika. Jesosy eo anao ilay teny tonga nofo. Ianao ilay olona tokana sady Andriamanitra. Tsy nijery anay tao anatin'ny tsy famendrenay fa tonga nidina nanangana anay ho zanaka, ho ankonana, mpiara-mandova fiainana mandrakizay miaraka aminao. Noho ny fitiavanao Jesosy dia manam-panantenana izay androany maraina. Andre ny feonao, andre fampaherezana avy aminao, andre fanambarana mampiorina anay ao anaty fiombonana miaraka aminao. Androany Jesosy ampafantaro anay fa zao tontolo zao sy ny filany dia mandalo sy miserina fa ianao rery no atao hoe fanamperana. Ary zahay amin'ity marain'ity mangataka ny fanatrehanao,
mba ho velona sy fakahita amin'izany isan'andro ao anatinay sy eo amin'ny fiainanay. Mitenena Jesosy eo mihaino anao zay. Makasitraka anao ray amin'ny anarany Jesosy. Amen dia amen. No ny maraina tondratsika ao anatin'ny fotoana fohy ny herin'ny fahasoavan'Andriamanitra miasa ao anaty fiombonana manonitra ny lasa very rehetra. Misy fanonerana ataon'Andriamanitra fa ianao no mila tonga saina manaiky fo ara-potoana. Tsy ny zavatra tsy nentina ataontsika no atonga an'Andriamanitra no mela mosina antsika. Fa ao anatin'ny vanim-potoantsika amin'izao andro farany izao, fotoana tena tian'Andriamanitra irécupérer teo amin'ny fiainan'ny olona. Ary matoy Adama voaroaka Andriamanitra na ny sitrapony Adama, dia tiako ho fantatrao zao fahamarinana zao. Eno tsara, tsy le Adama ny foroniny tsony mafeno fepetra. Maizy azy le Adama taorian'ny fiodinana. Fa Adama karazany anankiray amin'ireo biby tao amin'ny sa. Tsy misy ny fanahin'Andriamanitra, tsy misy ny fanatrehan'Andriamanitra intsony rehefa nanota sy niala tamin'Andriamanitra. Ndika, le fahefa-panapahana tao amin'ny Adama ny very. Le fahefa-pakatoavana sy mife ny zavatra rehetra hitandremana ny sa ny very tao amin'ny Adama. Proof nanjary lasa te hihinana azy ny tigra sy ny liona rehefa niodina tamin'Andriamanitra izy. Dia atsika raisina hoe fitiavana nandroan'Andriamanitra azy niala tao amin'ny sa mba tonga azy tsy ho ravan'ny liona sy ny tigra sy ny léoparde. Aza eritreretina foana hoe nanilika Andriamanitra fa mba hijereo amin'ilay angle anankiray hoe mbola tian'Andriamanitra ho velona izy, tsy ho rembon'ny liona te hanohatra azy satria nanohatra an'Andriamanitra izy. Dia resaka filaminana sécurité ho an'ny Adama namoahan'Andriamanitra azy fa tsy hoe leo azy akory Andriamanitra dia nandroaka azy tsy ho ahedena ihany koa. Tiako tsapanao ry fiangonana fa tena tianao Andriamanitra. Ary zany herin'ny fitiavana izany mbola mahatonga antsika tsirairay avy tsy ringana tao anatin'ny fahadisoana sy ny adalàna rehetra izay mbola niainantsika tany amin'ny lasa. Ary zany mahatonga ny apôstôly Paoly milaza ao amin'ny Korintiana 2:10 fa fahasoavan'Andriamanitra no mahatoy izao aho. Reny Paoly fa raha ny lasany tsisy hijerevana azy fa noho izay nataon'i Jesosy sy ny nampijoro azy. Satria tany aloha izy saika andringana izay antom-pisiana ilan'Andriamanitra azy vokatriny tsy fahalalany ny fahamarinan'Andriamanitra sy ny fitondrany. Tao amin'ny judaïsme izy nanenjika ny kristianisme. Ary tena mpanaovana ny asa ratsiny izy nosehon'Andriamanitra teo amin'ny lalan'ny Damaskosy. Ary rehefa niseho teo amin'ny lalan'ny Damaskosy Jesosy nanovan'ny Saoly tonga Paoly, tena tsapo Paoly tahorian'ny fampahiratana ny aniasiny masony. Fa tsy no ny heriny na ny fahendreny na ny fahalalany satria izay tokony naoriny saika narigany raha tsy niona tamin'i Jesosy izy. Ary rehefa niseho tamin'i Jesosy nanokatra ny sainy sy ny fanahiny alala ny fahamarinana momba ny famonjena. Dia natsapy izy fa ny antom-pisiny sy ny fiainany ray manontolo tsy ho azy fa ho an'ny Kristy izay namonjy azy. Dia hoy izy Paoly any amin'ny Galatiana 2:20. Izay zavatra niainako fahiny teo amin'ny nofo androany dia hivelomako amin'ny fitiavana ny zanak'Andriamanitra, amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay tia nanolotra ny ainy hamonjy ahy. Ary vao omby miaraka amin'ny Kristy dia amin'ny hazo fijaliana aho hozy izy Paoly. Tsy izaho intsony velona fa Kristy ny velona ato anatiko.
tsy izaho intsony velona fa Kristy velona atao anatiko. Fa zay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo, te ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra zay ty haka nanolotra ny tenany amonjy ahy. Ny tanjon'i Jesosy ry fiangonana, ny ahafahan'ny fahavelomany tarafina amin'ny fisitsika sy ny fahavelomantsika eto ambonin'ny tany. Dia hoy izy Paoly, zay rehetra ahitanareo aka fahatsarana miseho eo amin'ny fiainako dia tsy misy avy amiko na ray azy, fa fahasoavan'Andriamanitra no mahato izao ahy. Tiako ho fantatrao fa ny hery ny fahasoavana tsy voarefy ny fomba fijery sy fahatsapana maha-olombelona ny fiasany eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray zay nandray famonjena avy amin'Andriamanitra. Ndao anie tantaraiko nareo ny fiainan'ny Paoly amin'ny Korintiana faharoa toko faharoa ambin'ny folo manomboka amin'ny 7 Paoly dia nana fanambarana betsaka ny amin'Andriamanitra, dia manomboka mitady ireare izy. Dia hoy izy eo amin'ny 7 amin'ny Korintiana faharoa toko faharoa ambin'ny folo, ary fandrao ireare no ny abetsaky ny fanambarana dia nasiana tsilo tamin'ny nofo, dia iraky Satana miely ahy fandrao ireare. Zany nangatahako intelo tamin'i Jesosy tamin'ny tompo mba elan'izany amiko, nefa hoy Jesosy tamiko, ampoanao ny fahasoavako, fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena, ko maika sitrako ny ireare amin'ny fahalemeko mba hitoerany ny herin'i Kristy amiko. Mahafantatrareo ve ny zavatra tian'Andriamanitra ho tenenina raha namaly amin'ny Paoly tao anaty fitarainana izy? Intelo izy sisika ny teny hoe tompo mba esory amiko reto sily reto, intelo. Zao aloha tiako ho fantatrao, Paoly rehefa nitoraham-bato dia taoriana ny fitoraham-bato azy mety ny zavatra voa angamba na voadona tany amin'ny lohany, dia araky ny tantara Paoly dia ohatran'ireny olona vony andro be ireny. Mandeha izy aloha mandeha mitoro-teny, dia rehefa vita ny toro-teny dia mihetsika ery amin'ny sisiny ery izy, dia mitsangana indray izy rehefa avy eo ohatrany hoe fahafambaraka ho amin'ny filazantsara ny fahitan'ny olona zay miaino azy, nefa ampiasain'Andriamanitra miaina ao anatin'izany kilema sy fahalemena zany. Zay le fahalemena ny lazainy. Dia nisy tsilo izy teo amin'ny nofo, tsy afaka mihitsy le tsilo, nataony hoe tsilo izy io. Le fahalemena eto tsy hoe toetra ratsy, tsy hoe fahazaran-dratsy tsy afaka, fa teo amin'ny nofo mihitsy le izy. Manoatra n'ireny le crise kely epilepti, le mietsika ohatry mpanao andro be ireny, reny le voan'ny andro be ireny, ohatry ireny. Dia mivavaka izy fa tsy afaka mihitsy le izy. Dia nanontany amin'i Jesosy izy hoe, esory tompo, ohatry ny olona mivavaka mba te hita fanasirana amin'i Jesosy. Fa mahagaga, ny olona nanirahana amin'ny Paoly nanomaty aza nitsangana. Ny olona nanirahana amin'ny Paoly malemina tsangan'Andriamanitra tamin'ny alalany, hitany masony. Fa Paoly mivalian'Andriamanitra hoe efa nandray zavatra any aminao ianao, satria ny herin'ny fahasoavako miasa ao anatinao dia ambony lavitra no ny hery mpanoherana rehetra lalovanao eny ambonin'ny tany. Zay mahatonga milaza aminao fa ampy ho anao ny fahasoavako. Tsy marety aika ao an'Andriamanitra. Ampy ho an'iza ny fahasoavan'Andriamanitra? Ampy ho ako ny fahasoavan'Andriamanitra. Dia zao ny zavatra hitako sy tsapako, tsy nahafaty amin'ny Paoly io krizy io. Ny fahasoavan'Andriamanitra rehefa miasa amin'ny fiainan'ny olona anankiray, tsy voatery anaisotra sy zavatra hoentiny amam-bavaka mba ho esorin'Andriamanitra hitamaso eo amin'ny fiainany. Fa azadino, rehefa miasa ny fahasoavan'Andriamanitra dia vitan'ny fahasoavana ny mihazonanao ao anaty krizy toy ny andro be, ohatra ny Paoly. Fa ny zava-dehibe amin'ny fahasoavana ianao manentry tena satria azon'Andriamanitra amin'ilay zavatra ohatrany tsy dia tena alehany hitamaso, ny afenan'ilay setrasetra-pahasoavana isehon'ny heriny, satria tia no voatahiry ianao anana vokatry ny fanahy alalany ianao atao hoe fanetretena. Indraindray ny zava-misy
dia miara-miasa asoa ampahazo aina an'Andriamanitra amin'ny fisehoany amin'ny alalanao. Tsy tian'Andriamanitra tsika hoe ampiasainy be na manana révélation be dia ao anatin'ilay fioarany fisehoany amin'ny fahalebiazan'ny heriny no ankafy hoe ampiasaina ahako. Matoa zany ampiasaina dia tian'Andriamanitra efa zaraiko foana aminareo isan'andro. Fa nampiasaina nangana maty arivo azy tsika dia tsy izay no midika fa makasitraka antsika Andriamanitra. Betsaka ny olona ampiasain'Andriamanitra moka dia amin'ny anarany fa tsy fantany. Satria ny voafantaran' Jesosy ianao ny fotoam-pampakarany tsy ny fampiasany ianao fa ny vokatry ny fanahy mampiasa anao. Ianao ampiasay ny vokatry ny fanahy fa tsy ianao manatanteraka ny asan'Andriamanitra. Miasa ho an'Andriamanitra. Ny asan'Andriamanitra dia fiainana. Satria Andriamanitra koa tsy mikonsakre anao, tsy manositra anao, tsy mamboatra anao raha tsy misy mission ampanaoviny ianao. Zay no mahatonga azy ny teny tamin'ny Paoly sy Barnabasy, atokano amin'izay Paoly sy Barnabasy anao ny asa zay ilako azy. Ny fanokanana anao ho an'ny asa, fa ny fananganana anao ho amin'ny fruit na vokatra avy amin'ny fanahy amantaran'Andriamanitra anao. Taitra be aho malina ndray vaovao hoe efa nanomboka nanao ataky any Iran ny Israely zay manondro efa tena katoky ny fanjavonana ny fiangonana. Mila fantatsika tsara ao anatin'ny vanim-potoantsika tena mila miambina sy manakaiky tsara n'Andriamanitra ao anaty fifohazam-panahy. Aza vela izy toromaso ny freko zao fiainan'izao hiazona anao. Aza vela izy trangam-panoerana tonga anao ho varim-bariana tsy atsiaro ny fisian'Andriamanitra sy ny fanatrehany ao amin'ny fiainanao. Vanim-potoana zao anairana ny sabatan'olona, anana toe-po, toe-panahy, miombona, miray, mijoro tsara, amboarina ty tsy ny zavatra rehetra no anokafana an'ity ny ato ny eto fieritreretana madio foana atotiona ny fahadiovana foana. Avelao vokatry ny fanahy mba hivoaka amin'izay fa efa akaiky ny fotoam-pampakarana. Quel sisa de la sao. Andriamanitra tsy misafidy tity raha ho ampakarina fa Andriamanitra ny zanany no akariny. Ary azadino ilay tenitsika tamin'ny Pentecoste, ny zanak'Andriamanitra tsy hoe izay manana ny fanan'Andriamanitra fotsiny, tsy izay nirakovan'Andriamanitra fotsiny tamin'ny fanahiny, tsy izay manana ny fanatrehan'Andriamanitra eo afovoany, fa izay manaiky ho ao amin'ny fanahy ho tarihany. Izay tarihany fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Rehefa tonga iray fiteny sy iray saina amin'ny fanahy masina ianao ao anaty, dia manomboka mampahazo aina n'Andriamanitra ny miaraka aminao ao anaty communion. Halleluja. Mahita androany ny herin'Andriamanitra akasika ny tsirairay avy amin'ny alalan'ny fanahiny. Ary rehefa ravy ty fivoriana ity dia mbola hivavaka tsika hangataka ny fahafenoan'ny fanahy masina indray ao anatinao. Efa manomboka miamahazo daholo ny tsirairay avy, manomboka mahazo. Hitanareo zao Fabiolanty ny vavolombelona teo nahazo baptême du Saint-Esprit izy dia toronao indray androany. Rehefa mifantoka tsara tsika dia omen'Andriamanitra an'izany baptême du Saint-Esprit zany. Mila miambina isika amin'izay mety alina lalovantsika. Misy alina lalovana eo amin'ny fiainana. Fa ao anatin'ny alina misy zavatra be dia be misy hoe passé mandalo. Eno ty famarinany ity. Ny fahavalo dia miasa ao anaty alina. Ary misy ny atao hoe alim-panoerany devoly. Ilana ny fifoazantsika miatrika an'izany fanoerana izany mba hananantsika antoka fa tsisy herin'ny fahavalo zany natao andrava izay efa natsangan'Andriamanitra sy nataony ho zanany. Raisy ny mpanjaka voalohany.
Alleluia. Mpanjaka voalohany toko fahatelo ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny efa velona telona dia mba velona koa izavavy ity. Ary izay roa vavy ihany ny tato dia tsy misy olo-kafa tao aminay tato an-trano fa izay roa vavy ihany. Ary maty tamin'ny alina ny zanaky izavavy ity fa voatsindriny. Dia ny fomba manton'alina izy ka naka ny zanako teo amiko amin'ilay natoriny ankizy vavinao dia nampandriny teo an-tratrany fa niazo maty napetrany teo an-tratrako. Ary noho ny fomaraina nampinono ny zanako indro fa maty izy kanjo rehefa nofantariko izy noho ny maraina dia indro fa tsy ny zanako naterako no teo amiko izany. 2:20. Ary kosa le anankiray tsy fa nivelona ny zanako ary maty ny zanakao fa ho indray ny anankiray tsy fa ny maty ny zanakao fa nilika teo zany dia ozy ny mpanjaka. Ny anankiray manao hoe ty velona ny zanako ary maty ny zanakao ary kosa ny anankiray tsy fa ny maty ny zanakao ary velona ny zanako. Koa hitondray sabatra ozy ny mpanjaka ary nentiny sabatra eo anatrehan'ny mpanjaka. Ary ny mpanjaka sasao ny zaza velona ka omeo ny anankiray ny sasany ary ho ny anankiray koa ny sasany. Fa niteny tamin'ny mpanjaka raha vehivavy reniny zaza velona satria nandevilevo ny fonony amin'ny zanany ka nanao hoe tompoko lao traranitra ianao meo azy ihany ary ny zaza ho velona fa aza dia vonoina rehefa ho kosany ray aoka tsy ho ahy tsy ho anao fa zarao mihitsy. Tonga dia mivoaka teo hoe le verdicta fa ny fahamarinana ho an'ireny niteraka dia ny ahavelona ny zanany. Dahoary amin'ny 9:20. Dia ny fomba manton'alina izy ka naka ny zanako teo amiko amin'ilay natoriny ao ankizy vavinao dia nampandriny teo an-tratrany fa niazo maty napetrany teo an-tratrako. Amin'ny alina ny devoly no miasa mamanton'alina manararoatra toromaso. Ohatra koa ilay toromasom-panahy. Indraindray ianao varindrina tsy miombona amin'Andriamanitra tsara zany. Toromaso ny anaran'izany. Ino hoe ny anaran'izany? Dia rehefa natoro le ramatoa no mamanton'alina dia tao le opération nataon'le vehivavy le ataoko hoe ny devoly. Raha sendra natoro le vehivavy nanakalozan'le maty anaka ny zanany tamin'le ramatoa velona ny zanany. Rehefa hitany fa maty tamamanton'alina ny zanany dia nalainy le an'le velona dia nafindra ny any aminy ary le maty teo aminy nomeny an'le ramatoa. Velona nalaino azy ary natakalony ny maty izay azy. Tandremo fa amin'ny alina ny devoly dia mangalatra sy miasa manao takalo ny anjaran'ireo zanak'Andriamanitra variana ao anaty toromasom-panahy. Zay ny maharatsy ianao hoe misy zavatra fantatrao fa tsy akasitan'Andriamanitra nefa tohizanao ary mbola iainanao. Mamita tentsika raha manao an'izany. Mila mifonsainao mahafantatra fa raha misy zavatra tsy mety dia aza tohizana intsony amarinina mba hahafahan'ny rahan'i Jesosy manadio azy. Mahafantatrareo? Ny manafaka anao tsy fametran-tana amin'ny pastera aloha. Ny fametran-tana amin'ny pastera mikonfirme le fanafahana miainga avy ao am-ponao. Communion aloha fibebahana. Fa rehefa tanteraka amin'ny fibebahana, miditra tsetra amin'ny fanahy masina tsy mila mametran-tanana akory le vehivavin-joro vavolombelona teo fa maina ho azy le fery. Donc tsy problème ety ivelany ny olona na amin' Jesosy fa ny fahaizanao manaiky iregle na amboatra ny problème ara-panahy misy eo aminao sy Andriamanitra. Jereo ny zavatra nisy. Ny devoly manao takalo amin'ny anjara voatendry foana ho an'ireo zanak'Andriamanitra miaina ao anaty toromasom-panahy. Raha eto ianao zao tonga eto fantatrao fa ianao tovavy na ianao tovolahy nefa miaraka amin'ny vadin'olona. Manao amen eto ianao, manao alleluia eto ianao. Fa rehefa tapitra amin'ny fivoriana manana programma hafahafa ianao. Dia tsy andairany ten'Andriamanitra mihitsy ve zany? Zany no atao hoe reniko ara-panahy. Ny olona rehefa reniko ara-panahy na tsongon'ny teny aza tsy mahare intsony.
zany natao hoe maty fanahy nini manota ndiky fa ao anatin'ny torimasom-panahy misy takalo ataony devoly na indranao mieritreritra hoe fa manina ary ty problème ty pasterany tsy miva mihitsy tena mangataka amin'Andriamanitra fa tsy mety mihitsiny maninona ary ty zavatra ty tsy mety miova mihitsy ty situation anankiray ty nefa efa 40 taona nangatahako an'izany tamin'Andriamanitra. Andriamanitra tena tsy tiany koa ianao iaina ao anatin'io fa ianao no misafidy iaina ao anaty fahotana mba hahafahan'ny devoly manao takalo. Dia ahoana ny fomba fanaovan'ny devoly takalo? Raisiny tsara any aminao le velona dia soloany an'le maty avy any aminy programmena ao anatin'ny alim-panahy sy torimasom-panahy. Raha misy olana, raha misy aizina lalovana, raha misy zavatra sarotra lalovana, manaovy ohatran'ny Daniel na andevy tonga tany Babilôna azy sy nafohy ny fivavahany tamin'Andriamanitra. Raha tsy very ny communion na ratsy aza ny position tafavoaka ianao. Na ratsy aza ny toerana nisy azy andevy izy tany Babilôna fa andevy mivavaka. Tsy rehefa tsara ny toerana dia mety foana amin'ny fiainana fa nampanjaka aza misy problème. Misy olana fa ny vahaolana ho an'ny olana ny mpanjaka dia napetraka Andriamanitra ny amin'ny andevy mivavaka. Ary rehefa mivavaka le andevina le mpanompo dia zao ny zavatra nitranga njoro ny mpanjaka Nebokadnezara nandohalika teo anatrehan'ny mpanompo izay misy Andriamanitra. Noho izany tsy nitoeranao akory ny ratsy na ny problemanao faran'izay mafy indrindra fa betsaka ny olona arakaraka nisehon'ny olona ny elany amin'Andriamanitra. Daniel sy Daniela aza miala amin'ny Jesosy. Aza miala amin'ny Jesosy. Ataovy izay iombonanao amin'ny Jesosy. Misy communion iarahanao amin'Andriamanitra tsy hitovy mihitsy amin'ny communion iarahanao amin'ny olona. Nisy fotoana tena niteny tamin'ny vadiko, mbola tsy mivady izay sisy tamin'izany fa vohiditra tao amin'ny ankonana. Oza maintsy azy, ianao ve tian'i Jesosy? Dia ozy izy, nga paster ty? Za amin'izany mbola tsy pasteur fa mbola jeune homme tsara. Ngamba hitanareo ihany ry Sharon Nasreli fotrotry ireny zany tsika. Bôgôsy ny tiako tenenina. Dia oza maintsy azy, fa ahoana mahatonga anao manontany an'izany? Dia oza maintsy azy, za hoe tsy mahatoky vehivavy tsy tian'Andriamanitra. Matoy izao Andriamanitra, fantatry ny parcours ny rahako taminy, ny fahoriana, ny eretako sy namola volany sy nampijoroany ahy. Za tsy te ho very Andriamanitra. Fa raha tsy tian'Andriamanitra ianao, tsy tena mivavaka ianao, tenen'izao fa tsy afaka ara-dalana tsika sy ianao. Dia nijereko teo masina izy, ny afaka pitsininy isan'andro slim manana satria izy koa matota kely tamin'izany mbola Barbie. Ny afaka pitsininy satria ianao tsy afaka joro lehilahy bôgôsy sady tian'Andriamanitra avy ianao aizy asitehaka alohan'Andriamanitra. Dia pitsininy taitra be aho fa ngainao maserany ala. Tonga tena nao ziplavy izy, tonga tena ozy areva avy eo mifanaraka tsika sy nareo fa tsy maintsy ho any mairie ihany tsika ary tsy maintsy ho any am-piangonana ihany tsika ho amasinina. Alleluia. Satria ty an'Andriamanitra. Satria manina hoe rehefa Andriamanitra no ao am-ponao dia tadidio ny zavatra rehetra ampanekeny ianao. Fa rehefa Andriamanitra no arinao dia ny zavatra rehetra anohatra anao. Rehefa nananken'Andriamanitra Adama nananky azy ny zavatra rehetra. Proof vao nanomboka ny joro Noa nananken'Andriamanitra araka ny fony sy nakasitrahany. Tsy nila nitady vitsika tsororoa izy nananesy voay avy any anaty rano hiditry ny samby fiara. Fa ny zavatra rehetra manaiky izay manaiky an'Andriamanitra. Ka ny problème tsy hoe ianao hitady vahaolana amin'ny alalan'Andriamanitra fa ianao mampanaiky ny fonao an'Andriamanitra mba hahatonga an'Andriamanitra hampanaiky ny zavatra rehetra anao. Ty
problème ty tsy problème fikatsahana vaolana. Marina fa Jesosy ny vaolana fa miantso anao izy amany olany. Manaova zay mampifaly an'Andriamanitra. Azafatra pitady an'Andriamanitra foana anery azy amaly ny etaetanao. Fa mifoaza ao anaty communion anana fomba fijery amaly ny etaetan'Andriamanitra. Mba fantatro ve fa natao no atsika averiko indray dia mihoatra lavitra noho izay andrasantsika azy. Ny ainy ny aino nomeny anao hoe nahoana ramba se tiany no atao hoe. Tonga dia mba sivy korala raha nga misy maimira koropaka kely ao anaty le izy azafady iandry angatsy io eo foana se rehefa manomboka ny torotena. Hitanareo ilay zotr'izay ny ainy no nomeny anao dia nahoana ramba azy tiany no atao. Misy takalo ane fanaovantsika tamin'Andriamanitra. Izy manolo tena mifaty eo amin'ny toeranao na ianao rery aza ny olona teto an-tany. Noho izany ny vahaolana nomeny Jesosy tsy le vetivety ilanao azy fa le mandrakizay iranao aminy. Jesosy tokony hanan-danja eo anatrehany ny fisaoranao azy no ny etaetanao ny tanany. Rehefa feno fepetra ao anaty communion dia ao morain'Andriamanitra fa ahafahanao misitraka ny fisehony amin'ny fahasoavany. Zay le teny androany. Dia ndao hoe hotoizantsika kely. Hotoizantsika kely. Amin'ny alina ny devoly dia ao anatin'ny alina izy miasa sy mangalatra manao takalo ny anjaran'ny zanak'Andriamanitra ao anaty torimaso. Variana le ramatoa anankiray dia miasa ny devoly satria reniko izy. Fa naina izy taitra dia hitany hoe misy aka ny zanany. Raha venao zany tsy mifo ara-panahy fa reniko ara-panahy eo mpanompoana an'Andriamanitra. Mety misy vokatra voarainao fa tsy voatahiry angalarin'ny devoly satria devoly koa manao vidivarotra izy efa varotra hatramin'izay. Devoly le mpivarotra. Ainy manao takalo maka ny tsaranao. Izy tsy manana tsara tsony. Ho anazy ary izy tsy manana an'izany mihitsiny. Fa ny tsara ny zanak'Andriamanitra variana no angalariny dia takalo no faratsiana avy any aminy. Fa zao raha vao mifo ianao dia hozy izy Jehova loaran'Andriamanitra hiala ao an-kibony zany. Ampandoavin'Andriamanitra izy. Zany mahatonga antsika mila mijery tantaran'olona ao anaty Baiboly. Iza ny victime ao anaty torimaso. Nga zany ihany mekolona anankiray ianao sa mbola meko ohatra anankiray iantsolona anankiray ah. Andao fa tsoko Jakoby ijoro vavolombelona. Tamin'ny alina ny nanakalozan'ny Labana ny Rahely an'i Léa. Boboan'ny Labana toka izy dia mamy dia lasa natory dia tao anatin'ny fahamamonjy tompon'ny tenany izy. Zay ny maharatsy an'io tokatoka anareo io. Ao anatin'io tsy fahatsiarova-tena satria anao no manabadenina ny tenanao dia asosiko ny devoly amin'izay mampiditra amin'izay izy misy ratsy ampidirina misy planina stratégie efa mipetraka mihitsiny apetraky ny fahavalo ao anatin'ny alina sy fahavarim-barianana anakalozany ny anjara voatendrinao amin'ny zavatra ratsy. Dia eritrereto nefa ny ianao anenina ihany rehefa avy eo dia misy rôle ra-panahy mahatonga izay zavatra izay fa ianao no tsy tonga saina. Androany mangataka aminao aho mifoaza raha mbola tsy maneno ny feon'arkanjely sy ny trompetra an'Andriamanitra. Voalohany indrindra ny mahatonga antsika miorina satria tsika olona manana tanjona lavitra noho ny eto an-tany ho akarina Siona amin'ny Jesosy, ho ampakarina Soa amin'ny Jesosy mandrakizay.
zay aloha voalohany. Faharoa, ianao manana fiainana tsara sy mahalala fa tsy zavatra eto ambonin'ny tany ka natao hoe fanaperina fa raha tsy ilozana dia mandao. Noho izany aza mampifamatotra ny fonao na aminabetsahan zavatra nananao na ny tsifisin'ininy eo ampelantananao. Ianao olombelona miaina manana andrandraina mihoatra lavitra no ty hita maso ty satria misy ny mandrakizay miandry anao ao aminy tsy marety eka amin'Andriamanitra. Zany mahatonga anay manahitra anao mihavana amin'Andriamanitra re olona, mihavana amin'Andriamanitra fotoana izao. Tsy mora any amin'ny mandefitra, tsy mora amin'ny mangina, tsy mora amin'ny manetry tena, tsy mora amin'ny mizara fitiavana. Tsy voatery akasitraka anao ny olona na mety ny ataonao na tsy mety. Fa zany amin'ny olona test reny izana toetra hoe tsy any amin'ny olona ny ilanao fity fa Andriamanitra. Galatiana 2:10. Olona ve no ilako sitraka sa Andriamanitra? Samy tady fity aman'olona fa raha mila sitraka amin'olona tsy mpanompon'i Jesosy. Dia nidika an'izay aza misaina sy mihevitra andray valim-pity amin'ny olona eo mpanaovana ninninina fa ny olona natao hitiavana fa tsy andrasana valim-pity. Mety ho diso fanantenana ianao fotoana anankiray. Amboarina ao anatinao zay eonana amin'i Jesosy eritreretina. Ny fanany ao anatinao mitaraina rehefa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny fomba iainanao sy tondranao tena eo anatrehany. Mitaraina ilay fanao ao anatinao. Raha mbola velona, raha mbola velona. Ny alalana mantsy fa maty fanahy ny olona na mijery aza ny teny tsisy fiantraikany intsony. Ndany hoe manongo maty dia felo raha mamaly anao zay ndreny any amin'ilay negativa indray lazaiko zay hoe raha maty amin'ny teny indray ianao amin'ny ota dia tsisy mahakasika ianao fa olona madio fo ianao dia zay indray ilay maty amin'ny teny takian'Andriamanitra. Fa eto indray ilay maty fanahy na tonga aza ny teny ka tsongolo ilay teny tsy mamaly intsony tsisy réaction hoe tompo tena za zany itsino zany tena tsy mety ny fiainako tena mila anao aza miny manota fa lava loatra ny toromasonao dia manam-potoana anaovana takalo lavalava ny tevoly. Andramo any be bakeo raha tsy te hita ny tanan'Andriamanitra nareo fa raha mbola tianareo hitohy io fampahoriana io aza mibebaka fa manavavisa fo dia ho hitanao amin'ny fiafarana io isy mpilalao anankiray azo aina ao ambadika eo anao takaly vidy varotra ny fiainanao amin'ny zavatra mandalo mifoazy miazava akaiky ny fotoam-pampakarana anao. Amin'ny Genesis 3:20 Jakoba ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20 no tratran'ny Labana tao anatin'ilay izy. Ka misy zavatra mitranga amin'ny alina. Misy inona hoe misy zavatra mitranga amin'ny alina. Fa zao ny zavatra nisy. Rehefa ny fonony ren'ilay zaza velona taitra izy ny maraina nahita fa tsy ilay zanany teo aminy fa zaza maty an'olon-kafa. Rehefa tonga ny maraina dia nisokatra ny mason'ilay ramatoa. Le maso sy nahita nandritry ny alina fa dodo noho ny fo. Ka zao no tiako tenenina aminao ny maraina dia fotoanany constat na hoe hiatrehanao hijerevanao andinianao zavatra. Io sy ny ten'Andriamanitra hoe na toy inona ny faharetan'ny alina dia tsy maintsy hiposaka ny masoandro. Dia mpanantenanao na ahoana faharetan'ny fampahoriana manjoanao hatramin'izay tsy maintsy tonga ny fampiononana anao. Mety maharitra ny fanambaniana, mety naharitra ny rahatra ny lasa, mety maharitra ny fanoliana, fa mampanantenanao tsy maintsy iseho ny voninahitr'Andriamanitra. Mifarana ny alina rehefa miposaka ny andro ary satria miposaka ny andro tonga ny teny mpanairana anao hifankahita amin'izany fahamarinana izany. Rehefa miposaka ny masoandro dia misokatra ny mason'ilay vehivavy, misokatra nandritry ny alina tsy hitan'ilay izy fa rehefa mifoha maraina izy misokatra amin'izay ny masony dia inona ny zavatra nitranga hitany fa kay tsy izy le natory teo atratrany nanomboka teo amin'ny fahatsapany le izy. Fa tsy tokony hitohy eo amin'ny fiainany tsony amin'izay sy zavatra niainany tany amin'ny lasa tao anatin'ny toromasony.
tao anatin'ny torimaso ny zavatra ny ainany tsy nety fa tsy hitany fa vao ny sokatra ny maso ny tonga ny mazava zay le parole tonga ny tenin'Andriamanitra tonga dia ny seule délivrance inona ny fanafana ny oetin'ny fanamasina voalohany tsy tonga dia hoe niala le zaza nanjavona fa izy aloha nahita hoe tsy azy le izy fa atsapa tena manomboka eo amin'ny fahatsapa tena iova tarafo ny fahazavany teny oetin'ny fanamasina manova fomba fijery ahita fa tsy mety ary tsy tokony aina ao anatin'izay zavatra ny ainanao sy mitoetra tsy mendrika mbola toizanao hatramin'ny androany na mifalitona sy ny fahotana izay mbola mety ainanao tarafo ny teny ianao dia ao anatin'iny misy fahatongavan-tsaina ao anatinao ny bebaka sy ova marina ny devoly te hiazonanao ao anaty fanamarina tena mba hanohizany ny asany ny problème mety ao tany tsy problème n'olombelona no fo mandram fanatrika fa misy ara-panahy manipule misy tompona andraikitra ara-panahy ao ambadika eo zay milalao ny fiainan'ny olombelona eto ambonin'ny tany noho izany meteza ho foazy ny fahazavany teny ny ao anatinao mba hahafahanao mandray andraikitra mahita ny zavatra tsy mety avy amin'izay fantsiana omeny teny atomombana ny fijoroanao ao anaty fahatsapahantena hoe tsy mety amiko ty nalain'le vehivavy le zaza maty ny zanako ny any aminao ko maninona ny zanako no alainao dia manomboka ny teny le raha matoa amin'ny fotoana hitanan'iny dia manomboka tsy maintsy miakatra ny fandehan'ny toe-drahatra any amin'ny mpanjaka hoentin'ny tenin'Andriamanitra ianao ho ao amin'ny mpitsara marina ary rehefa tonga eo amin'ny fitsarana marina le izy misokatra ny masonao na miezaky ny andangy asaina afikeloka azy lay ratsy dia ho aseho ny fahendrenao amin'ny teny ny fahamarinana sy ny fitsarana amoahananao ho amarinina mahimahim-pona teo raha ohatra ka ny teny satria ianao ny tehatory mety ny teny izany ny mpanjaka tsisy an'izany tao ianao ny tehatory amin'ny alako maninona ny reniko ianao olona mampinoniko tsy mba jerijerena ny ankizy fa rehefa maty ny sasany dia nalainy ianao teteny aminao androany maraina ao anatin'ity communion ity ny fotoana ny récupération na ao anatin'ny hoe famerenana milonina na hoe famerenana anao eo amin'izay tena endrika sy fahatsarana tokony isy ianao ny amin'ireo zavatra very tany amin'ny lasanao na ara-panahy zany na teo amin'ny ainao zany no eo amin'ny tenanao io zany dia tsy misy akoatra ny fanekenao ho tonga ao amin'ny tenin'Andriamanitra mba handray fanitsiana avy aminy hitarafanao avy eo amin'ny fahazavan'ny teny mombanao ray manontolo ananao fahatsapahantena amerina milonina zavatra rehetra rehefa tonga mazava miova ny zavatra rehetra maraina fotoam-pifoazana Andriamanitra tsy manao ninina raha tsy mampisy mazava aloha zany mahatonga an'Andriamanitra tsy mietsika mihitsiny tsy mietsika mihitsy aloha Andriamanitra tsy mietsika mihitsy izy raha tsy niteny izy hoe misy mazava zay vao natsony dolo ny ambony rehetra Andriamanitra tsy tia miasa ao anaty aizina ry fiangonanao valio hoe ahoana tiako fantatra prinsipa an'Andriamanitra hatrana mpanomboana fizy tsy mety miasa ao anaty aizina mihitsy mazava foana aloha ny antsony vao manisy endrika ny zavatra rehetra satria tsisy ilana ny endriky ny zavatra Andriamanitra tsy Andriamanitra ny gaspillage hoe zavatra verivery fotsiny tsisy ilana azy ny zavatra ataony fa raha nataony vita ny tany nefa maizina teto ambony tany dia efa tonga daholo ny andro ny alina sy ny rehetrarehetra misy fahatsarana hita ve mba ataovy maizikitroka neto raha hitako hatramin'ny lokona akanjonao ka ny problema tsy hoe le fahatsarana tsy misy eo amin'ny fiainanao andraso fianao misatra be mihitsy tsy manaiky hiainao amin'ny mazava efa ao anatinao ny vokatra ny fanahy efa ao anatinao ny fanahy masin'Andriamanitra efa eo aminao ny herin'Andriamanitra fa zao enoy tsy mivoaka le izy satria ianao tsy mandray safidy hiaina eo amin'ny mazava rehefa miaina ao mazava ianao
ary ho aiziny eo fa ao ihany satana ny manao takaly fa tsy mahavita mivoaka amin'ny mazava zany izy. Satana ane ohatra ny voalavo mitady irikidirana fa tsy mba nandondona lohan'ny idirana. Ohatra ny lalitra eo mpinanakanina vahiny tsy nasaina noho izany azo vonoana soroasana. Fa androany pahitao fahitana ny ao anatinao ahalala ny alehibe ny fitiavany ianao dia mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahary Jehova efa mibosaka aminao. Ho tohizako ve noho ny amin'ny fotoana sa ho faranako? Aza misy mihetsika eo ary. Ao amin'ny Joely 2:5-5 ty le fanonerana lazay ny tenin'Andriamanitra. Eto amin'izay le lalam-panorenana ao anaty communion ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra miasa. Ny Joely 2:5 ary onerako anareo le taona no an'ny valala dia nikoraika sy ny sopanga ary ny kijeja izay miaramilako betsaka nalefako amely anareo. Fa inona ary ireo hoe taona no an'ny valala ireo? Mino fa tsy 2025 io. Ny taona sy andro dia ao anaty calendrier. Tsy afaka hohanina ny taona fa chiffre. Fa inona ary ireo zavatra voalaza fa nohanin'ireo? Ireo taon'ireo dia taonany ireo fikasana sy fataterahana tokony ho amin'ny fotoanany. Olona roa no hitako ato anaty Baiboly fa maneho an'ireo taon'ireo olona anankiroa. Tianareo fantatra ve izy ireo taon'ireo? Olona roa ireo taon'ireo. Fa noharana amin'ny taona io dia olona anankiroa. Ny olona voalohany Jakoba ary ny olona faharoa Jesosy. Firy moa volana ao anatin'ny taona anankiray? 12. Raha mijery tsika ny atao hoe taona dia izao ny taona dia manome 12 volana. Jereo fa Jakoba dia nanana zanaka 12 lahy. Fa nahoana Jakoba no atao hoe taona lany valala. Fa inona ny lany taon'i Jakoba? Genesis 7:7-7. Valiny Josefa. Rehefa tonga mody ny raha lany dia niteny tamin'i Jakoba fa lany bibo ny Jakoba i Josefa dia noentiny ny akanjo ny osin-draha. Ka ny taona manaraka lany valala teo amin'ny fiainany Jakoba dia Josefa nendrikendrehana ho fatina tonga ny Jakoba ansaina fa maty ny zanany. Ny faharoa indray Jesosy Kristy fa nahoana Jesosy natao hoe taona lany valala. Ozy izy ny Luka 5:7-12 nanositra izy toriteny pakasitrahana na année de grâce. Taom-pahasoavana. Rehefa jerena koa ny taona dia 12 volana nefa raha jerena koa Jesosy 12 koa ny apôstôliny. Nefa ny Jakoba 12 ny zanany fa ny Jesosy 12 ny apôstôliny. Maneho taona zany. Izy amin'ireo apôstôly ireo no lany valala Jodasy. Dia jereo ho Jesosy tamin'i Petera raha tsy mivavaka ho anao dia lany fahavalo koa ny korokaro tahaka ny fikorona kofa. Za mivavaka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao. Dia hoy Jesosy hoe raha tsy mivavaka ho anao dia te handrapaka anao atelina ny fahavalo. Petera voalohany 2:5-9. Izy ny ten'Andriamanitra hoe mahonina tena miambena fa ny devoly fahavalonareo dia mierina tahaka ny liona masika mitady zay arapany. Ka ny hoe onerako ny taona lany valala dia zao ara-paminanina. Ny fanjakan'Andriamanitra dia maneho fanambarana manondro fa ny taona lany valala dia Jakoba sy Jesosy. Fa Andriamanitra dia manonitra tokoa. Voalohany, noneran'Andriamanitra ny Jakoba sy Efraima. Josefa rehefa tonga. Efraima sy Manase ny solon'ny Josefa lasa zanaky Jakoba rehefa hanonitra Andriamanitra. Ary tiako fantatrao fa Andriamanitra mihitsy Jesosy le taona lany valala. Satria rehefa teo amin'ny hazo fijaliana izy dia nanonitra Andriamanitra antsika tsirairay avy amin'ny alalan'ny finoantsika azy
nahazo taranaka izy ary nanonitra Andriamanitra mihoatra ny amin'ny taona izay lany valala. Voanomboka tonga Jesosy dia mantonga dia mailo be io tena bokon'ny Joely io tonga dia foanan'Andriamanitra satria nohany Jaona mpanao batisa ilay valala tokony hinana an'ilay taona. Tsy azon'olo. Satria ny aniny Jaona valala sy tantely rembo tsy mihinam-bary izy. Valala no aniny. Ndikan'izay vao tonga Jesosy tonga dia natahotra le mpina taona satria ny endasiny Jaona satria amboarina ny lalan'i Jehovah. Raha vao tonga zany Jesosy tonga dia tsy misy taona lany valala tsony ara-panahy satria Jesosy ny récupérer antsika rehetra amin'ny fahasoavana. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Azonao ve zany révélation zany? Ka misy ny taom-panorenana, zao ny taom-panorenana ao anatina fotoam-pahasoavana. Ahafahantsika miverina, mijoro tsara, manome fahafahampo an'Andriamanitra ho fitohizan'ny programany eto amin'ity zao tontolo zao ity. Tononiko fa zay rehetra lany dia oneran'Andriamanitra. Fa Andriamanitra mpaminonitra izy. Na fanompona, na fitokanana, na hery, na fahasoavana, na fahatsarana, na fitobahana oton'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao zany. Atsangany ny tanan'izay mandrehako teneny Jesosy, tonga ny fotoako Andriamanitra. Ataovatra tonga ny fotoako Andriamanitra. No ny fahasoavanao sy ny fanoneranao dia voavojy anao Jesosy. Itoetra Andriamanitra, akatoanao tsy iaina amin'ny torimaso-panahy fa iaina amin'ny fifoazam-panahy. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Miaina amin'ny fifoazam-panahy amin'izay. Zao ny fotoana ifoazanao, zao ny opportunité na fahafahana misokatra, ahafahanao miaina sy mampiaina ny tenin'Andriamanitra. Manao voatra amin'ny Paoly, tsy za tsy mivelona fa Kristy mivela atao anatiko. Dikany hoe voaomby ianao, dikany hoe voaomby dia efa coincé amin'ny tompo ianao zany. Tsy mahazo manao izay tianao fa niara-nombohana taminy. Rehefa miara-momba amin'ny tompo ianao dia miseho ny fahavelomany. Ny fahavelomany Jesosy amin'ny fahafenony dia tsy miseho ny fiainan'ny olona tsy manaiky nombohana niaraka taminy. Tsangany tanan'izay viana. Omboy ny mombanao rehetra eo amin'ny nofo. Mialahy amin'ny fahazaran-dratsy. Mialahy amin'ny fahalotoana. Omboy zany satria nanombohana azy no ny fahotantsika. Izy nombohana teo amin'ny toerantsika. Fiainao manombo sy manolotra ny mombanao miaraka aminy eo amin'ny hazo fijaliana. Esory daholo mbola iainanao mihitsy hoe raha vao sujet mahakasika momban'ny orgueil ohatra ny kitihana dia ohatra mahatsiaro teny hoe ianao no tenenina. Zay miprofo ao ilay izy. Mireagiry ilay izy satria tsy te hiala. Mbola tsy maty tsara ianao zay mahatonga azy mbola tsy velona tsara amin'ny alalan'ny fisianao. Omboy ilay izy. Jereo masina akaikinao, omboy ilay izy hoe. Avereny omboy ilay izy. Avereny omboy ilay izy. Fankahalana tonga dia mora mankahala kely zany ianao. Misy testa indraindray hijerevan'Andriamanitra hoe hatraiza ny fatrany nanombohana anao. Zay lesona zay tena tiako zay a. Eo amin'ny sekoly mifanafitohinana nitondrany ianao. Folaka tsara mihitsy. Misy zavatra nandrehitra tsy ampoizinao eny amin'ny fiainana fa voaomby ve zany tonga dia mametra fanontaniana. Dia saorana an'Andriamanitra. Fa rehefa hanamboatranao Andriamanitra dia hoentiny eo amin'ny révélation foana ianao. Dia iny révélation iny no hanefeny ianao hanahaka azy. Voaombo miaraka amin'ny Kristy eo amin'ny hazo fijaliana. Halleluja. Ny ainy no nomeny anao hoe. Merci Andrea. Famonjena tsy amity fa ny velona nafaka misafidy. So dia mai
votsiomby vava ho any pasy maimai rehefa nenina ho ano mandatsy maimai tsy hoe adala fa tsy te alale maimai nefa tsy afaka ihany. Eno eny rehefa ny olona ny ao am-ponao dia tsy misalasala ianao mivantana na manitsy azy. Hitantareo zao tsika eto tsy tezitra nasorena amin'ireo zanako ireo fa tonga dia mitodika amin'ny teny vaizany micro fa manano nohatra izany satria takotaky le izy dia ianao zany rehefa akaiky ny fonao dia afaka ianao tonga dia manokatra amin'ny vavanao fa tsy mitandrina miteny zavatra aminy. Toetr'izay koa Jesosy androany raha somary mahitsitsy ny teniny satria tiany ianao dia any amin'ny elony dia mandatsa ny devoly. Dia zao ny ataon'ny devoly rehefa any amin'ny elo ianao teny ambonin'ny tany nandre teny ohatran'izao fa ngany raha inao akory izay teny Jesosy nareo fa ao aloha mampahorindra izy. Dia eno tsara le mpanan-karena ny lazain'i Jesosy raha tsy fanahy tonga tany amin'ny elo. Tonga tany izy vao nanomboka ny teny hoe ry Abrahama raiko mba irao Lazarosy. Irao eny ambonin'ny tany izy fa mbola manana rahalahy 5, mbola manana ankonana any. Marina aloha fa tamin'izaho mbola velona napetraka ondry zareo daholo ny fiara tsara tarehy sy ny frizidera be mbola feno sakafo any koa ny vary 5 gony, ny trano 7 andry zareo daholo. Fa zao tena diso tsy nametraka lara-pahamena an' Jesosy. Tsy tokony tany be ny napetraka fa Jesosy be dia be mihitsy ny tokony zaraiko tany. Fa zao tsisy ninina azoko atao ntsony fa tsy tiako akatiry zareo satria fantatro fa nitovy ihany nataonay teny ambonin'ny tany. Dia tsy tiako zareo hanohy intsony satria raha tonga tiry zareo tena ory ety. Jesosy nanao izany fanoharana izany. Nenina no mandatsa ozy izy le tonikira teo satria tsisy ninina azo atao ntsony. Ianao tsy afaka miverina ntsoniko fa ianao mbola eto androany. Naseon'i Jesosy fa mbola mihoatra lavitra noho ny fanorinao ny anakarembe eto ambonin'ny tany sika labona anona ny zavatra rehetra mitady hampanotanao io. Ny tokony hijoronao amin'ny ara-panahy anananao antoka fa rehefa miala eto ianao ho ao amin'i Jesosy mandrakizay satria ninninona nananao eto ambonin'ny tany tsy araka aminao hiala eto zany na ray ary. Zany mahatonga antsika rehefa hoe asan'Andriamanitra, rehefa hoe fanompona, rehefa hoe zavatra momba an'i Jesosy dia miazakazaka tsika mifotsika satria fantatsika fa ny zavatra naraka antsika rehefa hiala eto dia mifotsika tia an'Andriamanitra, manompo an'Andriamanitra, manao ny asany ampitiavana. Opportunité ny zany mbola iran'Andriamanitra zany ianao hoe andany zao ataovy mba iza moa za nantsoa ny ara-iasa aminy. Fa zao ny tiany indrindra dia za ho ao aminy. Raha mbola nanana sansa zany io rangahy io ngamba miverina avy any tonga dia tsy nampaninina azy natory eny amoron-dalana azy izy hitory an'i Jesosy satria tsara lavitra ny matory amin'ny jiafotsy eny amoron-dalana no zay very any amin'ny elo fa manana ny zavatra rehetra. Kanefa izao raha vao hiala eto ianao dia eo amin'ny tontolo ny mandrakizay fa ny eto an-tany 70 taona sy 80 taona raha ely indrindra. Zany 20 taolina zany efa leon'ny miaina satria reraka le vatana androany aza manompo an'io fa tsy namanao zany io. Io efa namadika anao hatramin'izay, io no mampangalatra anao, io no mampireare anao, io no mampiavonavona anao, io no mamparatsy toetra anao, io no tadiavanao tompony zavatra tsy dikany fa manomboka mitobotoboka fotsiny fonao ka tsy milamina ny ao anatinao satria renao ohatra mitady akatrakatra izy zany. Fantatrao ngamba le izy tosedra dia efa heninao hoe
ho aiza zany ohatranay efa nandalo mivavahadiny fialana teto tany tao anatina fialanaina fa mbola naveren'Andriamanitra dia mahatsapa tsara lanjany fahamaivana ny zavatra hita maso. Tsisy nininona azoko atao Daniela mbola kely ohatr' izany hitako ohatry ny efa hiala ny aiko jereko ohatr' izao ahoany ity zazy ity fa misaotra any Jesosy mbola naveriny afaka hijoro eto androany arivo evero no mandrakizay ianao. Tsisy olona tafiditra ao anatina fiara taxi brosika tsy mahafantatra ny destination ho alehany fantary hoe ho aiza ianao. Raisy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana avelao ny fanahany anapaka ao anatinao. Azafatra mpitondra ny fiainanao amin'izay tia ny fonao hitondrananao eo amin'ny nofo. Meteza anokatra ny fonao mba ho tarihin'ny fanahy dia mbola miaina eto tany. Rehefa mibebaka dia mibeba marina. Tsy indroa tanora ianao, tsy indroa tanora zokiny, tsy indroa antitra ianao. Ndray mandeha ihany ireo eo amin'ny fiainana. Tsy ny antitra azo amorotevana akory ny atao hoe maty fa Paoly ny tehirizina mandra-pahanana ny décision hiakatra ny Jerosalema fa tsy le aretina ny nahafaty azy, tsy le androbe ny nahafaty azy satria vita ny fahasoavana ny tahiry azy ao anaty androbe mandra-pahatonga azy leo ny aina hiala ho an'ny Jerosalema ho kapohana. Ny fahasoavana tsy voaterana sitrana fa mitahiry ny ainao any amin'ny fototra ny jerena amin'ny fahasoavana fa tsy any amin'ilay hitarainanao tsy mety mitranga. Misy olona salama dia voadonany tôbila dia maty. Salama-pinoana izy satria nandray fanasitranana fa tsy voaro izy satria tsy nametraka ny lanjan'ny fahasoavana ho ambony teo amin'ny fiainany. Fahasoavana mitahiry ianao aloha, mitahiry ny ainao izy. Mety ohatry ny sozanina zany no mipozinao fa ohatry ny flexible ohatry ny azon'ny libanona tsindriana dia ohatry ny lasa avy eo miverina ihany. Halleluja. Zany ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainan'ny olo ny fahasoavana. Fahasoavana ny namonjenanao tsy tamin'izay nataonao fa izay nataon'i Jesosy hoanao. Ajaho izy fa masina, tiavo izy fa ny tianao talohany tiavanao azy. Raiso izy dia miombona aminy. Vavaka isika. Raha mianaran'i Jesosy misaotra ny amin'ny teninao, misaotra ny amin'ny fahasoavanao, misaotra ny amin'ny asanao androany maraina izay mampijoro anay sy mampitodika anay hiaina ny fifohazam-panahy marina. Miantso ianao Jesosy, miantso ny olona ianao, teny hiverina aminao, anana ny fonao. Ninona Jesosy mety hoe toetra na mety hoe fatorana eo fiainan'ny olona tsiray avy izay tonga eto. Mangataka fanamasina ny asan'ny rano ao sarobidy, anaisitra sy andio an'izany nao ny feo ny fieritreretana sy ny fisainany tsirairay na ny eo am-ponay fa izay adio am-po ihany ny hitanao. Dia ho fitateraka ho afaka ny fiainam-paharatsiana ny rehetra. Ianao rery mahafantatra ny olona tsirairay avy arak'izay teny zarena teo dia samy manana ny anjaranay izay tsiray avy manomboka amiko izay mitondra an'izany teny izany Andriamanitra sy nampitondraina an'izany. Tonga eto izay amin'ity maraina ity manantona anao. Vavahinao, meko fotoana ianao ao anatin'ny fotoana 2 minitra anokafanao ny fonao alohan'ny fandraisanao amin'i Jesosy fiombonanao aminy amin'ny kominiona masina dia ataovy tsapanao anatin'ny fonao ny lehiben'ny fitiavany sy ny famindram-pony tamin'ny namonjeny ianao. Aza vela ilalao ny fiainanay izay Andriamanitra, aza vela hiaina amin'ny fahazarana eny reny teny reny fa aoka amantsika lalina ao am-pona iny famarinany teny hijorony hoe sy hiverenana eo amin'ny sitraponao. Asa velana lavitra anao izay na mafy aza ny zavatra nalovana hita maso eto ambonin'ny tany fa tovy mahay mifantoka sy mitoetry manaja tsara anao na mitoem-panahy na mitoem-piainanay. Esory ny fitiavan-tena. Miteny amiko Andriamanitra fa misy olona eto voafatotry ny fitiavan-tena loatra ianao. Ianao aloha
ny hafa mety hovotsitra ihany satria manana an' jesosy izy fa raha ianao izay olon'izay tiany tinofo tianao mampanofo ny tinofo tianao tsy mba mametraka ny ara-panao lara-pameny ianao miteny izay tianao ho tenenina zanak'Andriamanitra fa miaina amin'ny fanaon'izao tontolo izao ao an-trano ianao tena papidina ny fanatrehan'Andriamanitra zanak'Andriamanitra efa natokan'Andriamanitra ho azy nefa ny ao an-tranonao mangingina hiran'izao tontolo izao tsy tena nomenao an' Jesosy ny fiankofanao mamerina anao mifandraisana ny fanasan'ny tompo Jesosy androany miala amin'ny fitiavan-tena raha tianao ny andeha lavitra sy hita ny tanany aza miaha ny fiainanao loatra avitsory dia vitanao kely manao voatra ny Daniel andevo tany amin'ny firenena hafa fa endry tsy mba namotsotra ny Andriamanitra nefa rany no entin'Andriamanitra ny mpanjaka nandohalika teo anatrehan'ny andevony satria andevo feno Andriamanitra fa mpanjaka verevitra tsisy Andriamanitra tsy toerana ny sakana fa toe-po sokafo ny ao-ponao miverena amin'i Jesosy esoro ireo zavatra rehetra tena mora mahazo miverimberina foana isaky ny zavatra mitrangy ianao mora tezitra foana efa teneneto fa tsisy raha filamina miakatra izany fa aloha filamina midiny ny tampon-dohanao fa tsy ny anao miakatra ny aminy mora tezitra io fonao io mahoeto ho fo io eo anatrehan'i Jesosy roviny ianao vao avy nandraitsika miantso ny olona hoe miverena amin'i Jesosy roviny ianao vao avy nefa ianao ary tsy ho akory zao ny fotoana ho anao mihitsy aloha ty fivoriana ity aza maika nijery ndrakoto sy raha be manodidina anao ho ahy ny fivoriana ho anao ny fivoriana raha izy ty teny ty androany aoka hiasa ny fanamasina lebarasiko labarkosebrabasrikestat pimoraklisy mandeha ny fon'Andriamanitra ako mandray izay manokatra ny fony manadio manafaka ny fahotany izay rehetra nonona sy mangetaheta ny fahamarinany ny asa eto androany sotra Jesosy sotra Jesosy sotra Jesosy sotra Jesosy Jesosy tompo tamin'ny alina izay namadiana azy dia nandray ny mofo rehefa nisotra izy dia nivakiny dia izy hoe tia ny tenako izay vakina ho anareo so natao voafahatsiarovana misora azy tahaka izany koa ny kapoaka manambara ny fahafenoan'ny famelan-keloka fanekena vaovao izay nalatsanao antsika ho famelana ny fahotantsika ka novinanao vintsika mihinana amin'ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesan'i Jesosy mandra-piaviny misora azy ani Jesosia ani Jesosia si uveti vetiani fa umandraki mazo toerana vetivety anao ny filazantsika ary anatanteraka mifanatitra ihany koa aza mbola izy miala ho an'izay mangetaheta ny batisa ny fanamasina fa rehefa rava ny fotoana mbola hiara hivavaka isika ny ananano fahatsapana ny fahafenoan'izany indray sotra toka alleloia alohan'ny andrenesantsika ny filazana dia iangaviana zay tompony reto fiara reto mba hanakisaka azy azafady indrindra 80-96 TBE 80-96 TBE ary 71-81 TAC 71-91
te ase mba raha anao le fiara dia mba akisaka kely azafady misaotra tompoko. Toy izao ny programantsika eto amin'ny asa fanompoana. Ny sekoly isa-maraina latsinainy, talata, larobia dia tsy miova amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 8 ora sasany eo amin'ny shop U Analakely rihana faharoa. Latsinainy, talata, larobia amin'ny 7 hatramin'ny 8 ora sasany shop U Analakely rihana faharoa. Latsinainy dia sekoly famana olana, talata sekoly fanasitranana, ary amin'ny larobia izao dia sekoly fitahipanasa fanambinan-toetra ho an'ny tsirairay sy ho an'ny isa-tokantrano. Mitambatra ao daholo izany. Amin'ny zomantsika dia miverina eto amin'ny trampokon'olona Analakely amin'ny 4 ora zoma fanotronana, ary amin'ny sabotsy taky ny androany dia sabotsy communion amin'ny 7 ora maraina. Alleloia. Manana radio tsika izay mandeha fa tsy tapaka ny toriteny ary tsy vitsy fa maro no kasihan'ny tompo amin'ny alalan'ny radio. Andao aloha tsika hiteka mafy ho an'i Jesosy. Maro tsy tapaka ihany koa ireo olona izay tonga manatrika an'ilay fotoana eto noho ny fisian'ny radio sy noho ny fisian'ilay directa any amin'ny FB sy ny YouTube. Raha FB moa zany dia HVKL Mission Events, raha YouTube dia HVKL Mission, mandeha tsy tapaka ireo ary afaka mamerina miaino an'ireo teny izay omen'Andriamanitra ny mpanompony tsika ao anatin'ireo ahoana moa zany ao anatin'ny FB na YouTube ireo dia ao anatin'ny radio moa zany FM 90.8 dia mandeha tsy tapaka isaky ny adiny iray misy teny manafaka, misy témoignage koa ary misy toriteny mandeha manontolo ao ray maraina dia ray hariva dia ray atoandro. Asaina zany tsika anaraka ireo fotoana ireo. Ny fandaharantsika ihany koa dia misy ao amin'ny Star Times Fréquence Plus TV canal 112 isa-maraina amin'ny 5 sasany. Averiko ao amin'ny Star Times Fréquence Plus TV canal 112 na 12 isaky ny amin'ny 5 ora sasany maraina. Ho fankalazantsika ny anniversaire, 22e anniversaire ny mission zao tsika andao aloha hiteka mafy ho an'i Jesosy dia isy ny fankalazana ny fitsingerenan'ny taona izay niforonan ny asa fanompoana, nijoroan'ny asa fanompoana izay ho tanterahantsika amin'ny alahady 9 volana Jolay. Alahady 9 volana Jolay izao dia isy fiarahantsika mifaly sy misaotra an'Andriamanitra fiderana ary misy teny ihany koa ao anatin'io. Ka eto dia entanina ny tsirairay mba samy homana ary anao réservation. Fanaovana réservation moa zany dia any amin'ny pasteur Miam sy pasteur sina ery ambony ery ny anaranao rehefa ao aorianan'ny fotoana. Aorianan'izao fotoana izao dia misy ny fivorian'ny club d'enfant sy ny club d'ado ary ny fivorian'ny tanora. Dia rehefa tapitra ny fotoana dia efa misy klasy eto dia atsy ambony atsy dia ny tanora ihany koa mijanona misy fiarahan'ny zareo mianatra tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra moa dia mitaizantsika foana hoe tsara raha zarina amin'ny lalana tokony alehan'ny zaza fa na dia antitra ary izy dia tsy hiala amin'izany. Alleloia. Zay ny filazana fa ankoatran'izay inona no tokony mbola holazaina ao aorianan'izao fotoana izao dia mbola hanao fifampiarabana tratry ny taona any fifampiarabana fête des pères azafady fa tsy tratry ny taona azafady tompoko. Hanao bonne fête any pasteur Rodolphe tsika dia rehefa avy eo dia mbola ho tatazana ihany ialana tsiny fa mihinam-bary ary misy loaka fa azafady re. Zay ny vaovao antsika dia tongava tomony namana ao hoe mba atsangano ny tananao raha zao ianao vao tonga teto. Izany zao vao tonga teto reny zao misy izany noho ny radio natongavany teto tanareo zany noho izany andaontsika tena hoe tondram-bavaka foana, tondram-bavaka fa tombony lehibe ho an'i Jesosy indrindraindrindra fa tsy ho an'ny asa fanompoana ny fisian'ny radio satria ilay zavatra ao am-pon'Andriamanitra mihitsy no zaraina ao anatin'ilay radio dia
miova ny fifandraisan'ny olona amin'ny Jesosy. Alleloia. Tapitra ny filazana. Lambaly paster. Azoko mihitsy le hoe mitoriteny hoe tsy tapitra ny toriteny raha tsy amin'ny valo sy fahatelo nefa ny amin'ny valo sy folo dia efa tsisy lazaina intsony dia inona ary moa zany ny atao fa mbola tsy tonga. Ok. Asiana hira ve? Tsy haiko izay. Misaotra an' Jesosy tsika ny amin'ny fisian'ny radio, ny amin'ny fisian'ny mpanompon'Andriamanitra, ny amin'ny fisian'Andriamanitra izay mampiteny. Niverina tao anaty témoignage teo hoe mila manana communion tsika. Tena communion ihany dia communion hatrany koa satria efa ino miboaka dia andao aloha tsika aniditra ny tanantsika dia hitsodrano an'ireto fanatitra reto. Anjiry maketo amin'ireto box reto ny tananao dia andao tsika hivavaka Jesosy mankasitraka. Misaotra fa ianao no nanome hery anay afaka ahavory arena. Misaotra fa ianao no manome hery sy tanjaka ahafahanay miasa. Ary misaotra fa ny zavatra rehetra dia fehezinao izay avy aminao ihany no tonga eo amin'ny fiainanay Jesosy. Mankasitraka Jesosy fa avy aminao reto no nangalanay nanaovana fanatitra ho anao Jesosy mba ho tonga fanan'olona marobe ho tsara fiombonana aminao olona feno Andriamanitra Jesosy ho fantatrao amin'ny fotoana izay isehonao eny amin'ny raho an-lanitra. Raisy Jesosy ankasitrao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Asaintsika zoky pasteur Jao Rabeaja. Daontsika hiteka mafy ho an'i Jesosy. Alléluia. Tout à alefatsika ny fête des pères. Alléluia. Dia amin'ny tapabolona indray anniversaire amin'ny paster. Dia falitsika anatin'izany mangataka ny pasteur rehetra izay tonga eto mba afaka miara mijoro miaraka amiko eto miaraka amin'ny Lioanjoda. Mandrosoa ty satria
da tsika iteka mafy tsara ho an' Jesosy aloha ary satria fotoam-pifaliana zao ia je souhaite te père ny antony napetraky Jesosy ianao eo amin'ny fiainanay ho ray ampinoana zay moa lefa nitsiny Jesosy hoe tokana ny ray ampanahy dia ny raytsika zay any an-danitra Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy fa manendry kosa ny tompo eto ambony tany ao anatin'ny fiaraha-manompo sy ny tontolo ministera ny fananganana mpanompo eo amin'ny toeran'ny ray manangana sy miteraka ampinoana dia tsaro nisy ataonao zao ny fisian'ny ray ary manana ray ampinoana ny asa fanompoana na ny HVK mission dia miaraba tompoko amin'ny anaran'i Jesosy tsy mora fa mino izay fa mifanamasina no anampy hanamora hatrany ny fafahana mitaiza sy manangana ny fiainam-panahin'ireo zanaka nomen'Andriamanitra rehetra ao anatin'ny iraka. Faharoa mirary soa, mirary hery, tanjaka, fahasalamana, ny fitahian'Andriamanitra feno sy ny fahasoavany, ny fifaliana sy ny fimehezana rehetra mandritry ny andro. Tompo any ampitombo an'izany. Ary ny tompo hiaro satria betsaka ny tsy tia an'ilay message. Fa tsy olana koa zany, tsy problème zany. Fahatelo misaotra betsaka satria zany toerana ray ampinono zany no hitako hoe toerana anisan'ny sarotra eto ambonin'ny tany. Dia misaotra betsaka tompoko nanaiky an'ilay toerana satria mety hoe ny vonin'Andriamanitra anao ny asa fa raha tsy nanaiky anao eo amin'izany toerana zany dia mety hoe nampiasa olo-kafa Andriamanitra fa izay tsy mila olo-kafa fa ianao no hitanay eto izay isaorana an'i Jesosy. Merci rangahy. Tena sérieux zany. Manarak'izay misaotra betsaka amin'ny fanitsiny, misaotra betsaka koa amin'ny safosafo. Misy fotoana rehefa reraka izay dia manangana ny tompo amin'ny alalan'ny teny apetrany any am-bavanao. Ary misy fotoana rehefa miviry lalana koa nefa izay dia mametraka teny mpanitsin'Andriamanitra any am-bavanao. Dia mankasitraka tompoko. Manarak'izay dia mifona koa izay. Satria indraindray tsy tena hoe zanaka modèle. Misolo tena ny rehetra toy ny tenen'izany. Tsy mora ilay izy fa misaotra betsaka maharitra. Misaotra betsaka maneho fitiavana foana sy manangana. Manarak'izay, betsaka ilay manaraka androany foa manarak'izay dia tiana ianao. Mampitandrina izay tsy tianao any izay fa tianay kory zareo. Andremo ilay eritreretanao dia hoe lavelona hoe lavelona raha mbola sitraky ny tompo dia mbola miara-miazakazaka iny tsika arak'izay fe-potoana omen'i Jesosy. Mirary soa ihany koa mba ho tavaverina hatrany daholo ireo zanaka rehetra. Betsaka ny efa niditra sy mivoaka ny asa fanompony ity. Tena betsaka. Misy moa efa lasa mihitsy miverina moa zany any ambony tiako tenenina. Dia rehefa mandinika ny tantarany tamin'ny nataon'i Jesosy mazanaka adala dia anisan'ny mafy be ny ainan'ilay rainy tsy ny fananana very sy lany fa ilay zanaka tsy teo aminy. Fa zay eto aloha, zay kosa aloha. Zay eto. Dia izay tsy hanao ohatran'ilay lamatoa ilay tesitra rehefa tonga ilay miverina. Fa eto izay manohana anareo miaraka aminareo. Izay hohaninareo no haninay. Tsisy manao amen mba ataovy amen rangaty. Izay iainanareo dia iainanay. Dia mivavaka ho anareo izay miara-miazakazaka aminareo izay.
amaly fity izy araka izay vitanay fa tsy ho vitanay daholo. Jesosy no ameno. Fantatray hoe ny fitaizanareo anay tsy hoe mitaky valym-pity avy aminay nareo, fa mba zay valim-babena sy eny raha zazo aloha babena mazamazana ihany pastera, mazamazana tolandamosina no aleloia, kanefa manaiko babena koa hoe amen. Dia amin'izay ho avy rehetra hitondran'Andriamanitra sy amin'izay zanaka rehetra mbola ho atsangan'Andriamanitra dia mirary soa. Misy fotoana izay mitsongolongolo kely. Iny andikan'izany mila zandry. Tsy azonao révélation iny fampizarana eto amin'ity fampiarabany ity sao dia verinao fa efa atao izay tsy tomaniny. Ohatran'ny latsaka ho azy ilay izy fa tsy iaho mitsongolongoloka izay satria te hahita taranaka be dia be ao amin'i Jesosy aho ateraka ireo am-pinoana. Faly izay raha mitombo isandray ny petafika sy ny mpiara-manompo mitombo isan'ny mpiray-tam-po dia tahiny Jesosy indrindra manaraka izay misy volo reto mahitsy ve? Alleluia! Misy volo reto tsy haiko ny isany fa avy aminay. Amen. Dia adoloranga ty. Dia pasteur Santra misolo tena amin'ny Calais moa zany. Dia hitiaka mafitsika man Jesosy. Hivavaka ho anareo zay. Satria nareo mivavaka ho anay. Dia tsy hoe eto mody mivavaka ho anareo, fa na tsy eto ary zay. Dia tsy eto hoe tsy eto amin'ity toerana ity fa tsy hoe tsy eto anina. Dia mivavaka ho anareo. Satria ilainay anareo. Dia rehefa le izy pasteur Lanjy, rehefa le makany an-dafinareo dia asa ela be. Nefa zareo ihany koa mila anareo, fantatray zany. Dia manamboatra fo dia manamboatra saina. Dia vonina trany miara-mandeha antsika. Amen. Tatsika hivavaka, tsisy nakopy le resaka. Halleluia. Ray amin'ny anaran'i Jesosy misotranao zay. Manangana ny mpanomponao ray am-pinoana ampiasainao taria amin'ny fanahinao ary akaiky ny tananao sy eo ambany masonao. Sotrany amin'ny fampijoroanao azy mivady sy ny ankohonany ho fianakaviana fitahiana ao anay. Nataon'izao fety isa-taona marika apetraka anatin'ny fiarahamonina ny amin'ny fisian'ny ray dia ndreto izay mankasitraka anao zay Jesosy satria napetraka eo amin'ny fiainana ery zareo ho taratra hitondra ny teninao, ampafantatra anay ihany koa ny zavatra tsy fantatray. Vavaka izay ho amin'ny fitahianao eo amin'ny fiainany, ny fahasoavanao eo amin'ny fiainany, ny fahatsaranao amin'ny fiainan'izy ireo, ho arovan'izy ireo Tompo, ho tehirizinao, apetraka eo am-pelantananao tsy misy maharombaka no mba azy ray manontolo. Aoka isy eo mandrakariva amin'ny fiainan'izy ireo ny voninahitra ao. Amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kira avy Nazareta. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tiaka mafitsika ho an'i Jesosy rery any Alleluia. Ny faly ihany koa miaraba ny ray rehetra izay tonga eto. Asio tia tanana mafy an'Andriamanitra. Ho ray solotenan'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiangonana, ao amin'ny ankonana, ary ho ray tena hijoro atoky ampiomana ny ankonany isa-tokantrano ho akarina amin'ny fotoam-pampakarana daholo ny antsika mianakavy. Indray eo amin'ny fiainana tadidio fa papa dia le karazan'olona tsy mahazo mamotsitra ireny, fa tsy maintsy mandoalika foana ho an'ny zanany. Ary tadidio fa mety tsy voatonoko tsirairay avy ny anaranareo, fa anisany mitondram-bavaka isan'andro ny mpiara-manompo eo anatren'Andriamanitra izay mivady.
zavatra anankiray tena azoko antoka dia zao hoe ny fanomezana sarobidy indrindra ny vola mety azo androany dia rapitsolany misy lalany foana reny erambola eto ambonin'ny tany anao dia tsy natao tehirizina koa fa lasa sesikontana satria rehefa miova izy rehefa avy eo dia zavatra hafa indray ary indraindray ary misy voalavo mihinana indrindra raha voaela loatra fa tena ny fotsika miombona amin'i Jesosy a ny zava-dehibe isorana ihany koa nefa satria ny mari-panehoana hoe fankasitraha ao anatin'ny fanatitra izay ataonareo an'Andriamanitra amin'ny alalanay dia renay ao anatin'ny fonay hoe voatahako izay amin'ny fisianareo satria manaiky ho fantsonareo a tena hoe sady tsy vitan'izay hoe tianay fa mamafy eo amin'ny fiainanay. Andriamanitra ny maly fitianareo dia izy ny tanareo tsirairay avy dia tsoron-javatsoany ianareo fa hotsaron'Andriamanitra izay rehetra nataonareo tamin'ny fitiavana na tamin'ny fanomezana na tamin'ny vavaka indrindraindrindra. Dia tehiteny aminareo zay hoe oka ny fitsaran'Andriamanitra no hitany ao anatin'ny fon'ny olona fa tena tianareo zay. Misaotra. Midina atao amin'izay raha. Alléluia. Azafady fa voky be fitiavanareo tena henoko mihitsy hoe mpakaty amiko ny fonareo sy ny fivavakareo dia misaotra betsaka. Amen. Ovafany amin'ny lanitra ny tanareo dia androantsika hisaotra an'Andriamanitra ary. Firy ny vonina androany mbola angetaeta ny fanan'Andriamanitra tohatra ny tana izay mia. Zao a sokafo ny fonao. Teneny Jesosy hoe atanatana ozy Jesosy eo ampanao salamo atanatanao vavanao fa ho fenoko. Rehefa Andriamanitra mameno ny olona le lafo ny teny atapindohany fa ny vavany no nampitenen'Andriamanitra teny pirenena samihafa. Androany amin'ny anaran'i Jesosy mangata fahafenona amin'Andriamanitra. Oka tena avy any anatinao ny etaeta no kafanao ny vavanao dia avy alao Jesosy anao batisanao amin'ny fanamasina. Nisy fotoana Jesosy mifenona ny fanahy rehefa tonga nofo fa rehefa tafatsangana izy nandresy ny herin'ny fahafatesana tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty niakatra ho any an-danitra dia amin'ny anarany sy amin'ny alalany nanaovana batisany olona indray amin'ny fanamasina. Androantsika fantatra fa manana an Jesosy eo am-pontsika zay no mahasamihafa an Jesosy Kristy nateraky Maria sy nateraky ny fasana. Tamin'izy nateraky Maria tonga nofo nakanendriky ny olona tondra ny fahotan'ny olombelona niaritra teo amin'ny hazo fijaliana nandatsaka ny rany ho famonjena sy ho fanavotana antsika. Tsy maintsy ny fenona ny fanahy izy nosoran'Andriamanitra tamin'ny hery mba hahafany nandehandeha nanao soa. Fa rehefa tapitra ny fotoana ka vita ny famonjena maty Jesosy dia nalevina izy. Fa rehefa nitondra voankazo nandritry ny 3 andro ny fasana dia teraka izy ary nitsangana tamin'ny maty. Tahorinina andreseno ny fahafatesana dia niakatra ho any an-danitra eo ankavanany ray Jesosy avy any Nazareta ary mitoetra eo izy nandrany ray ny fanahy amin'ny anarany ho ao anatin'ny olona izay mino azy ary amin'ny anarany nanaovana batisa ny olona rehetra amin'ny fanahy sy ny afo fa izy ny mpanjaka izy ny tompo izy ny tompo zao rehetra zao izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalany Jesosy Kristy. Jesosy miantso ny anaranao zay amin'izao fotoana zao. Halleluja. Irao ny fanamasinao, irao ny fanamasina meno anay, irao ny fanamasina ameno anay ao anatinay. Aoka ny saray avy androany anapahatsapana ny fahafenona ao anatiny. Sokafo ny vavanao rehefa mivavaka, aza mpanginina ny vavanao mba hisy hitondran'Andriamanitra ny lelanao ao anaty fahafenona androany. Andraisanao mibatisa ny fanamasina. Ilainy zany, ilaina manapahatsapana zany ianao. Aza manamelo tena raha mbola tsy torinao androany fa tsy maninona
fa manana fotsiny etaeta androany anokatra ny vavanao hivavaka fa ny fahafenony anovany ao anatinao ny fahafenony anamora ny tondrano mivavaka ao ary ny fahafenony ahafahany maneho ny etaetanao eo anatrehany ray halleluja fanahy masino tonga soetianao mandray anao zahay rasony toeranao ianao mandrandraray ny lalao ny fonay fa maniry mafy ny fanatrehanao fanahy masino tonga soetianao mandray anao zahay mangetaetainao sakafo fonao Jesosio ianao mandrandrainay ilanao ny fonay fa maniry mafy ny fanatrehanao avimameno tanterakay faetianao tsy ho feno zanatrafa afatsianao hitondray fiainanao tompo anatiko fanay masinao namipindrisanao fanay masinao feno zahay fanayo okansana iaby fanamasina androany andray ny fahafenonao sambatra zenona sy mangetaeta nzany fahamarina zany fa hofenonao izy fanamasina okansana iaby amin'ity androany ity aofafany amin'ny lanitra ny taninao dia mangata ny herin'Andriamanitra ny hery ny fahafenonao anatinao halleluja fanay mas venui reso capanus le habrabia roco abraça ege feriste dereka oh venui fanay mas Idina tua fenuia fanayo skafufunao am fanamas skafufunao am fanamas
solicitaria que não mantena, que não mantena quizá para mim exalta socio para mim sanisa rua não irei falar mais não Skafo vavanao, raisony fahafenon'Andriamanitra. Raisony fahafenon'Andriamanitra. Raisony fahafenon'ny fanan'Andriamanitra. Och Andriamanitra nidina ao anatinao, ny heriny androany maraina amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy avy amin'ny Nazareta. Feno izay fanamasina, feno izay fanamasina. Tena miranao izay fanaio. Equitales pecata munde, miserere nobis, scioggi per precatio e nem nostram, qui sedes ad extrem patris, ora chi ere liminire varia, sondere gaiaba padres fosinege, chi allagire senda rabakashaka barababatuti. Le mandere che ghiscione di sa. Hallelujah. No. Arutai tumpu. Arutai. Tai. Arutai tumpu. Amen. L'aiuta di fana Arusai tu Ameno mai l'aiuta di fana Sukafo vavanao aza velanginy feny reko feny herin'Andriamanitra ty toerany ty eto ny fahafenon'ny hery ameno anao anampy anao ameno anao raiso amin'ny anaran'i Jesosy avy amin'ny Nazareta amin'ny anaran'i Jesosy avy amin'ny Nazareta ako feny anao androany sukafo vavanao dia velao fanamasina itondany Rise from the Lord, Jesus. Rise from the Lord.
Hallelujah. Avô fanimlany tantanao dia misorazy amin'ny fonao manontolo. Makasitraka Jesosy. Makasitraka amin'ny hery sy ny fahafenonao izay mitobaka eo amin'ny fiainanay. Izay mitobaka mameno anay hatrany tapitokatra ny am-paladianay. Manovany ao anatinay. Ho karazan'olona mifanaraka amin'ny sitraponao. Amaka tsara sy avokatra amin'ny vokatry ny fanahy zay. Ameno anay amin'ny fitobahana hatrany tapitokatra ny am-paladianay. Noentinao tamin'ny fiteny sy tononona ny vavanay teo anatrehany. Makasitraka fanamasina ho fahotra ny tananao. Sorazy amin'ny fonao manontolo. Sotra fanamasina. Sotra ny amin'ny asanao. Sotra ny amin'ny kasikao. Sotra ny amin'ny fahafenonao. Sotra ny amin'ny teninao. Sotra ny amin'ny fiomborana taminao Jesosy. Maneho ny mariky fahanao zay mandra-pialana eto amin'ity zao tontolo zao ty. Hitoetra eo aminao anao ny sitraponao. Ampiomany foana zay fanamasina isan'andro. Mba hiomana ho amin'ny fotoam-pampakarana satria fantatray fa tsy ela dia ho avy ianao. Ho anao mifankasitrahana mandrakizay amin'ny anara maherin' Jesosy. Amen. Atsangany ny tanan'izay nahazo batisa amin'ny fanamasina ataovy ambony tsara. Rena hoe nentin'ny fanamasina. Halleluja. Ndao ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Amen. Mino androany fa niretina ny sitraniny. Raha voafeno ianao tonga dia afaka ho azy ny retina ny fivitosana ny gripa. Tsy fantatry na mahery io na oso io gripa io. Fa Andriamanitra manafaka an'ilay izy androany maraina. Amen. Ninona zavatra rehetra nentinao teto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra inoko fa nandray fanasitraniny ianao. Atsangany hoe ny tanana izay nandray fanasitraniny na tsy noentina mambavaka raha fa atao anatin'ny fahafenon'ny fanamasina. Ndao ity tanana mafy be ho an'i Jesosy. Alleluia. Avereny hoe velona Jesosy. Avereny hoe velona Jesosy. Misy olona ve androany maraina tena miomana ho amin'ny fotoam-pampakarana anao hira anankiray zay tsika dia metraka tsodrano aho. Atao ohatrao ny tanan'izay vonona sady miomana. Mila mifotsika teneno akaikinao mila mifo tsara ianao hoe mahay mandà zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra hoe fa manaiky izay zavatra tenenin'Andriamanitra. Atsangany ny tanan'izay olona tena vonona ny aina amin'izany amin'ny fahamarinana, amin'ny fitiavana, amin'ny ndao ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Halleluja. Zay andro izay zay no andrasako iverina ny mpamozika ho hitako izy anatrikay ny sandriny masampinay ary hoe tiany am'izay toerana hatramizay dia sobisobiny sobiny any no fantatro faminizay Mabaranyay, nizabamya, finifanay, uninayeru, anilay,
manodidina anao efatra manodidina fampijery ny efatra manodidina dia zao teneninazy zao tsarovo hoe a tena ho avy tampoka Jesosy hoe ny famantarana efa feno mifepetra dia bohy ny sorokany miomany ianao azavary indriny eto amin'izao tontolo zao hoe mifantoka tsara amin'i Jesosy. Misy resy lahatra ve amin'izany eo andao hitiatarana mafy ho Jesosy. Halleluja. Hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka menareo fiadanana amin'ny anarandray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Zao ty misy afatra maika be reko eto avy amin'ny tompo nitory filazantsara daholo ntsika tsara ray avy zay tonga eto dia tomin'ny olona ho eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia zao tadidio tsy azo vekaila mahavonjy aza mitoro mihitsy hoe azo vekaila na pastera Rodolphe na pastera Iza na pastera Iza Jesosy rery ny mahavonjy. Raha mety maketo izy dia tsy maninona fa raha tsy mety maketo izy dia alao izy andehany amin'izay andehanany fa ianao mitory filazantsara mampiditra an' Jesosy ao anatiny. Zay tsika tsy natsoina mpiala olona any amin'ny fiangonana tena mitory fahamarinana fa tsika kosa natao anaitra olona
mba tena hoao amin'i jesosy fefakaiky ny farany efa tombotra ny fotoana ty tena tsy fantatry ty fotoana ty hoe na raha aly jesosy mitoka efa tena ao anatin'le vanim-potoana mihitsy anjavonana zao noho izany ataovy manjavony ianao dia mba eny amin'ny raha oalanitra iny tsika mifankahita fampanao bonjour tena hoe wow tafita ianao a alleluia alleluia zareo fahasoavana fahasoavan'andriamanitra amin'ny maty izao a fahasoavan'andriamanitra amin'ny maty izao anareo amen veloma tompoko manaraka indray